Latino, ada kepupok sa Kisaman, Tino, maluluwa mga sama to, sila na kapananahan to, ada matua di Eduardo, magkasiti Barangsi, ada pananahan ada matua Susana, len nagsur ni nakakuha, sang sila ng radyo, katutayo, isang susunso, salam masay, salam mapatama, sinalay, ada pangarakabi, ada matua, Tony, mana antara mana manusia kuah dan kebabahana, apa mati, amci kebabahana, diri yang lagi netral, bina, tuh dari golongan di panjang pusat di pengaruhan ini juga kuah, dan terkaya ada aqua, pastel mayor, dari mana manusia yang diciri setelah makanan sok sama dibuat sesuatu yang sesuatu, ari, atau mengaruh kuah. Dari jalan eksaminasi ada matua Rabil mana sekretariat AMNI kegunaan apa sekretariat Syria saya di Nuera ketika yang dikomis deba atau dalam cara atau akhir sampai banyak kepada sorta masih dan yang Pasopo rasa opat terjadi lagi. Asyik di alami Indonesia itu, saya kira jadi dari itu bangan rasa selama antara saya dari luar. Dia juga di kota Batia, dan jika menarik kendaraan di televisi, dapat di televisi dapat di bagian jual, bagian kuli. Saudara sekarang kami bertindak seperti hari sejak provokasi itu di radio di televisi Indonesia. Iya. Ya apa nama tua saudara ko di di pada nanti seperti di dua ni ke isolasi ke tu nanti ke sementara di tirana hasilnya rasa di marti. Jadi tu bukan misi ke apa-apa. Tapi mereka anti arriba sesuatu yang kecil apa itu? Mangluma di sahabat sini juga mau cara umat ini, ketika marwah si pengantin dia, dia ini waktu itu ada tua, no nambah, itu mesti untuk ni tinggal sudah tinggi itu dia ada si sorta mas. Kami dapat mengajar dari sini sabarabni para belajar sabarabni arah politik dan skema ini sabarabni arah belajar dan awalnya si sabarabni arah belajar dari ni lotin ini dewi nasi dalam dia ni sangat sabar alohan mat masuk di Yesus sab nasi semua sangat ala hati sedan ni fongkanyana anak guru di pekak ada iu dari itangan dari sabarabi dari anjing jiranya iya sabarabi cara politik apa yang bisa manglung aja tidak sih iya apa di kota di Manur walau di tua pasti mayor lalu hangat sama ini kalau jadi mati mas sama dia cara ambil bang masuk ke sana itu yang penting pimpinan Batia dan dari Iglesia Kasih Penatokan di Diskon konferensi senator misalnya analisis di peradilan di sosial masalah bibit di semua Kristen dia dari Iglesia Penatokan di Diskon dia mengisi di mana di permanensi dalam sosial misalnya hari Fadita yu Fadamana yu dan di Sultan Fadamana dia
izany apahany atypotra izany dia zareo izay hoe tena liahivitra nataotao be no zavatra misy izany dia ny zavatra tsapasita izany dia ny apahany amin'ny adivitra no nakasetina rehefa taty ary azo fonga zany satria malaky feo zareo manomboka le kasety zany dia misy présentation zay natao mpanombotra tamin'io kasety io zay zavatra zany fa tsy tao amin'ny conférence mpandorana tao io zay vao rehefa ny fitenenan'ny namana Zorozaly zay taon'le débat izany zavatra tsy aritra koa dia izaho nandray fitenenana voalohany nametraka fanontaniana zay mbola apetrako rehefa avy eo zany rehefa mandeha moa miresadresaka ny amin'ny hoe raha mampizoma Jesosy valio ty fanontaniana ty tsy misy tao anatin'ny kasetina rehefa tao radio baromanitro mihitsy izay question napetrako zay nandritry le débat natao tany fa atrany dia ijozara zany no nandray fitenena zay zany dia efa misy fitaka tampipiaina zay satria ohatrany hoe tonga dia ijozara nandray fitenena ny conférencier dia izaho tena pasteur ambiolona ijozara zany dia mpanatrika mpametraka fanontaniana ka napetrako le fanontaniana hoe raha mampizomany Jesosy valio reto fanontaniana ireto tsy nanefanjareo tao radio baromanitra izay adetrany dia fanjavan'ny ijozara zany nalefa dia ao anatin'izany koa dia misy fanazavana izay tsy tao anatin'ny débat izay natao tao mitangesoko fa natsofoky ny raha ijozara sy ny karateminazy zany tao anatin'ny fanazavana zany hoe montena zany le kasety dia natsofoka tao anatin'ny fanazavana tao zany fanazavana zay tsy niresan'ny raha ijozara netsy ny débat izay natao fa rehefa niain'le kasety ngamba zareo tanetrano dia hoe teniteny namanina le zavatra zay fa tsy ty zavatra navaraty dia natsofoka tao anaty kasety indray ilay feo vaovao dia na le feo aza zany hita dia mety fa hoe kasety montena izany zavatra zany misy telo hoe fatangamba izy ao anatin'le kasety fa ny fotoana enona zay ngamba mo mety tsy ampy fa zany hoe mba tiako enona kely fotsiny izy zany aloha ho atao hoe fampidirana fotsiny alohan'ny amariniko ny fanontaniana hoe resiko fitenena mampizoma hoe Jesosy sa tsy mampizoma ka enotsika vetivety aloha zany ireo feo izay taontsika hoe namboarina zany tao anatin'ny fanjavana tamina rehefa tamin'ny radio baromanitra iny mba hampazavany resaka tsara fa misy teny izay nambarako tsy nampidirina tao anatin'ny fanjavana no kasety ary misy teny zay tsy lazainy raha ijozara nandritsy ny adevitra zay natao tao ampitegeziko natadiriny tao anatin'ny fanjavana zany ka ny olona mba manemy any madinika hoe marina be zany zavatra resana zany sa tsy marina ka enregistrement mitovy be zany sa misy feo nampidirina tao anatin'ny hoe tsy tiako kasety zany fa anamafona ny zavatra nambarany paster zay sy dia hoe manambara zavatra tsy marina paster ka aleoko marina daholo ny zavatra zay horesana izany any dia eno izay kasety ndraiky tamin'ny baromanitra zay satsika apahany anankiray voalohany izany somary rekandreke voalohany izy satria mba mitany enregistrement izy io tena zay voalohany raha niantso aty nikonao dia miverako anoky ilay adivitra zay tsy nahafako anao ary raha tonga hito moa zaho mbola manondy any ny fanazavana fa niarahantsika aminalahy tao modelisiko ka na inona ny zavatra zay natihitsy foanao paster na ny amin'ny kasety na ny fanazavana efanisy dia finaly na ny antsika loany koa manatena fa oapakoera fa dia raha ny teny tapiandohana ny rahalahy teoloha kasety zany dia tsy tao amin'ny conférence dia nataontsika tao ambotegisika ka raha tenentika fanontaniana amiko anao momba izao adevitra izao dia anao fampiaino manaraka atsika ny kasety moa efa lasa anao moa tany ambotegeko taman'ny ambotegesika nanao le conférence
mino aho fa raha tsy efa-bota am'izany ianao voizatsika an'ity finale zay atrehin'ny maro eto anatinanao ity ko dia omeko anao voalohany ny fitenenana mametany fanontaniana pasitera araka izay sitraponao. Ia, amin'ny sotravete zany fa mazava zany fa ilay kasetina rehefa voalohany taty zany a dia misy namboarina ny akamaroany a dia atrezaka ny fanontaniana zany antsika tsiraray any dia hoalefa ny resaka mba hanazomana Ya, ini ada ibaratnya dengan dua pasir. Yang ini dia dari kami baca kabar di awal setiap siap dia terus na ecek istiqo anti simopan amni tidak sampai pasir. Ini lasan fantalina zany ireto misy fantalina zany a dia tokony valina raha maty zoma zany a Jesosy nitsangana alahady maraina zany diaverina mitsy ledevaty tsiraray azy ny fantalina voalohany dia hoe raha maty zoma marina tokoa Jesosy nitsangana alahady maraina dia averina le pandely izy satria mivalina zay rehefa zanafapo dia isao raha spiroandro spiroalina ny nafatesan'i Jesosy zoma ariva alohan'ny matomasoandro nitsangana lady maraina osika nareo lady maraina vao maraina be zany vao manangiranazy ny andro dia ahoana no anisana matitoko faharoambifolo nendeny valo amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo izay manao toy izao ny vakiteny zany a matitoko faharoambifolo nendeny valo amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo hoe atam'izany ny sasany tamin'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe mpampianatra ô fahita famantarana avy aminao izay fa Jesosy namaty nanao tamin'hoe zay taranaka raty fanasy sy mijangajanga dia fatapitavy famantarana nefa tsisy famantarana omena azy afa-tsy famantarana ny amin'ny jona mpaminany misy famantarana omena azy afa-tsy ny amin'ny jona mpaminany izany dia famantarana fa tahaka ny toerany jona telonandro sa telona alina tao kiboniazan-drano lehibe dia toy izany koa ny toerany zanak'olona atelonandro sa telona alina ao amin'ny tany raha maty zomany izy zany dia asehoy ny 3 andro mazava sy ny 3 alina maizina raha ohatra ka maty zomany izy nitsangana lahady maraina manaraka an'izany ihany koa raha maty zoma koa Jesosy Kristy mbola fanitsangana ny 3 andro sy 3 alina io ihany dia maraka toko fa 19 ny andininy fahasivy maraka toko fa 19 ny andininy fahasivy dia io indray no voasoratato dia maafaka manisa indray zany isao miverina manendrika zoma indray zany le izy ny 3 andro sy ny 3 alina raha ohatra ka mazomany maraka toko fa 19 fahasivy ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namohany demony fito izy nitsangana tamin'ny maraina ny voalohany amin'ny herinandro ilay namohany demony fito izy zay zany dia amin'ny dimy fahasivy eo ka raha ohatra izy maty zoma nitsangana lady maraina isao indray ny 3 andro sy 3 alina mierina mankany zoma satria maty zoma izy zany ary manakaraka an'izay koa raha ohatra ka io andiny fahasivy eo nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro izy dia ahoana no anazavanao amin'ny marika toko fahenina ambifolo io ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahaenina rehefa Salome ary Maria renin'ny Jakoba mba andeha hanositra ny fatin'i Jesosy ary no maraina koa tamin'ny voalohan'ny andro amin'ny herinandro rehefa nitosaka ny masoandro dia nakany mifasana izy ireo ary nyresaka hoe iza re no anakodian'ny vato ho afaka mivaravara-pasana isolotsy fa no nitsaka izy dia iny vitany fa efa voakodia ny ala ny vato fa lehibe dia lehibe ny vato
pasana izy dia neka zato anankiray mipetraka teo amin'ny kavanana le kandokanjo lava dia talantony izy fa hoy ilay zatovo tany aza talantona mitady an'Jesosy avy any Nazareta dia nombolaka anaty fijaliana ianareo efa nitsangana izy tsy ato izy zareo fa teo no nalesahany azy zany hoe lady maraina be zany lady maraina reto olona ireto tany amin'ny fasana efa voakodiny vato efa tsy tao amin'ny fasana toy izy zany lady maraina ka ahoana malisana azy 3 andro sy 3 alina ho anisy fanontaniana any no reto amizay tsy miverimberina le pasitera satria reto manko nanoporofonareo matimaty de tonga de faiky daholo aloha niady mamalaky tsiraray zany de fa avy eo dia de mandady tapitapy moa le fanazavany satria favendeha nanoen'le fanontaniana fa ampiasa daholo hoe zamaky zomatsy fa ny daholo question reto na ny olona mandrayota zany de fa afaka mandray azy eo madama zany sabe marakatoko faharoa teo marakatoko tena mifolo teo ny voalohany ka tamin'ny fahenina fa vao marain'izay zany Jesosy de efa tany amin'ny fasana ka raha tangana araka amin'ny roapolo de tenoin'izay le 3 andro 3 alina miverina indray zany eto raha ohatra izy ka nitsangana lady maraina ary misy taminy ao lioka tokofika amin'ny roapolo de mifika amin'ny folo ka tamin'ny 20 ary misy taminy ahoana no teny resanareo te fandehanana izao de mizany areo sady narehetare ary anankiray de atao hoe Kleopasy masy nanao tamin'ny ianao hoe fa nyvahiny tetery fa tsy manaraky zavatra tonga tamin'izao andro izao fa hoy izy tamin'ny zavatra manao ana hoy zany hoy izy raha taminy ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta taminany mahety tamin'ny asy sy miteny teologian'Andriamanitra sy mivoaka reto de naminanyorany lohan'ny fisorona sy mifanapaka eto amintsika azy any amin'ny lonazopaky sy nambony atamina fizaliana nefa natena refa izy nola efa anavitra nisy reto ary izany azy fa androany ny andro fahatelo azy zay natongavan'izany androany izy ny andro fahatelo azy zay natongavan'izany isaoray azy zany le 3 andro sy 3 alina amin'io verse io maraka tonga ny zomary nafatesany raha zomary valohany nafatesany raha zomary izy no maty talohan'ny maty masoandro izay nandetenana azy izany dia ao anatin'izay zany de maria tsara zany ao anatin'izay fa io lady maraina io zany efa tsy nahitany tompo tao amin'ny fasana ireto olona ireto tsy nahitany tompo tao amin'ny fasana izy ireo ahoana tediny lazana hoe lady maraina reo tonga tany amin'ny fasana efa tsy nahita azy matio toko fafito amby roapolo toko favalo amby roapolo indininy voalohany hatramin'ny fahaenina matio toko favalo amby roapolo indininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina atamy aliny sabata zany raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy zany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray ary misy tany mafy fa nisy anjery tokony izy natany an-danja nakeo fa nanapidiny vaty de mipetraka teo ambony ary mijery azy tatan'olo mpanana ary miandrina ny vatim-pono ny fataholy azy ka tonga takany maty ary enjenina maty ka nalaza tamin'ny vehivavy hoe aza matao ianareo mafantatra fa Jesosy zay mporombola tamin'ny azy fijaliana tavy aminareo tsy ato izy efa nitsangana araky zay nolazay aliny sabata io zany raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro zany ny sabotsy alina zany lady maraina vao manomboka itaoka ny masoandro mbola vao maizina zany mbola vao maizimaizina zany a de fa tonga tany amin'ny fasana ireo vehivavy reo ozy izy ny andeha tsy ato izy rehefa nitsangana zany hoe tsy hitan'ireo vehivavy reo nitsangana lany maramila tsy hitany tsanganany toka na kodiavy anjely fotsiny vato naforofona hoe inona ny vorezatanareo ro maramila fa Jesosy nefa matafitra ny 3 andro 3 alina efa tsy aotony izy ka ny lady maraina zany a efa tsy hitan'ireo olona rotorotony izy efa nisokatra ny fasana io lady maraina io eto mbola lazainy jauna fa mbola lazay hoe maizimaizina mihitsy azy miandro tamin'io tany ny jauna ndray nilazany azy ao amin'ny jauna toko faharoapolo indininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra izany tengana Jesosy tamin'ny maty sy misy olon-kampiana ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina akany fasana Maria Magdalena ka nahita mivaky voaisitra tamin'ny fasana niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tia Jesosy kenao tamin'ny nanain'olona tao fasana ny tompo ka tsy fantatray dia nametany azy zany hoe lady maraina mbola maizimaizina zany ny andro ko zany lazan'ny olona azy eto
no tonga tany amin'ny fasana izy tsy hitany tao koa tsy tazany tao koa Jesosy zany fa ny fasana misokatra no efa hitany tao lava be zany fa lavo maraina zany rehetra olona rehetra ny tany fasana fa tsy natrasany Jesosy tao tsony na dia mbola maizina zany fa efa nitsangana izy ovina ny tsangana tsisy ora hoe ovina ny tsangana sy ny namany sisisy fa aiza ny fotoana ny tsanganany fantalina vanina zany zay raha maty zoma izy mikasika ny amin'izay ary farany gamba dia apetrakaony azy efa eo misy farany zay fantalina anak'iray farany filopiany raha maty zomana ary izy ao anatray manazavana ny fanazavana ny resany Luka sy Marka ao amin'ny Luka toko faharoa andininy telo amby dimapolo Luka toko faharoa andininy telo amby dimapolo ka hatramin'ny azafady Luka toko fahatelo amby roapolo andininy telo amby dimapolo hatramin'ny enina amby dimapolo efizatsika mitoko faefatra amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny roa hatramin'ny fahatelo aty zany zao ny fahatelo tena fidiny ny fato ka nofonitsy ny arivo madiny ny arivo natao mifasana nolavana lamblance izay mbola nandevenan'olona ary manana zany amin'izany ka efa tongotra ny sabata ny zomamo zany ifa sabata zany raha ohatra ka hoe zomay zomamo zany ary rehefa avy zay ombaka tangalita anaraka teoriny ka nahitany fasana dia efa fandehan'ny fato ary miveriny ireo ka namboaka zava-manitra sy menaka manitra avy tany amin'ny fasana zany izy reto ny andro fimanana ny sabata zomariva dia miveriny zany namboatra io menaka manitra io fefrombakolo andiny voalohany tamin'ny sabata dia nitsaka ihany izy araky ny lalàna nitsaka izy zany tamin'ny sabata araky ny lalàna fa noho ny maraina kosa miandro volony amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy dia nitondra ny zava-manitra zay efa namboara lava maraina izy zany na dia tany amin'ny fasana nitondra ny menaka zay efa namboara ovinany nanamboarany azy io dia re midinena amin'ny dimapolo hoe niveriny reo fa namboatra zava-manitra sy menaka manitra tamin'ny andro fiomanana amin'ny sabata satria efa tongotra sabata zany hoe ty menaka manitra ty zany dia tantarain'ny Luka fa hoe namboarina tamin'ny zomariva mitsaky izy ny sabata araky ny lalàna fa tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro lasa izy tany fasana nitondra ny menaka dia efa namboariny vina namboariny tamin'ny zoma inona ny hitany rehefa iny lombata efa voavodia miara tamin'ny fasana efa tsy tapany tao fasana toy zany ny tompo tamin'ny razy maraina io nivery maina koa zany tonga ny menaka zay efa namboariny tamin'ny zoma izay ny fitantaran'ny Luka azy hoe maty zoma zany Jesosy raha zay nitondrany fanazavana dia sy menaka namboarina zomariva tao mitady izy ny sabata lasa izy nandeha nitondra ny menaka zay namboariny tamin'ny zoma ariva ny Marka nefa dia milaza ny menaka manitra io toviany zany ny zava-resan'izy ireo fa ny Marka zay mitantara ny vianany an'io menaka manitra io mitantara azy ny baiboly mitantarany Marka sy Luka sy Jaune ary Matio manko zany dia misy vesesino fiketradreo zany hoe misy zavatra tsy tantarain'ny Matio tantarain'ny Marka sy tantarain'ny Marka tantarain'ny Luka sy tantarain'ny Luka tantarain'ny Jaune nefa misy zavatra tantarain'izy ireo iraisany ka eto dia samy tantarany io menaka manitra io zany na i Marka na i Luka fa ao ny Marka toko fahinina amby folo ny andininy voalohany zay dia milaza indray Marka ny amin'ny fotoana ny vidianany azy vidianana an'ilay menaka zany i Luka no manolaza ny fotoana nanamboarany an'ilay menaka sy nitondrany azy tany fasana tamin'ny alahady maraina izao ndray a nilazan'ny Marka azy ao Marka toko fahinina amby folo ny andininy voalohany sy faharoa rehefa afaka ny andro sabata dia lasa mividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria reniny Jakoba mba dia hanositra ny fatiny Jesosy ary noho maraina koa tamin'ny voalohany andro amin'ny herinandro rehefa niposaka ny masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo zany ary dia resaka izy hoe izy reny manao tobiny vato afaka mivaravara fasana isoro atsika raha dia revana zany fitantaran'ny Luka sy Marka azy dia mifandipatra ny Marka dia milaza zany fa io menaka manitra dia midina sabata ariva rehefa tapitra ny sabata dia lasa maraina zany nandeha tany amin'ny fasana i Luka kosa nefa dia milaza any fahitatsika azy eo fa io menaka manitra lavay Marka midina sabata ariva io dia zomariva omaly sabata ariva zany
panenana ka raha maitsy alaharo azy io lika aminaka fanodina namboarina somariva le menaka imarika aminaka fanodina savontseriva ka mety be zany raha ohatra hoe maty somaitsy mitangana sa ino misy alady satria na imarika zany narika de saminy lady hoe maty somaitsy mitangana lady ka raha maty somaitsy mitangana lady ahoana ny managavanao an'izany hoe menaka fidina sabatariva io izy izy marika namboarina tamin'ny maly zomary io izy lika ary misavitina reny alahady izy andeha nifika patany rehefa avy mitafy izy tamin'ny sabata araky ny lalàna izany de zay zany mifankarina betako aloha zany fa mangataka zany mba hamaly azy resy meko sy le manontaniana teo zany vaovaliana sararay zany le izy mba azao zany rehefa voavaly le izy fanontaniana voalohany zany de zao hoe telo andro sy jesosy no famantarana tahaka any am'dona tahaka ny dona telo andro fopasana dia telo andro fotanak'olona ao anatin'ny tany zany hoe raha vo miditra pasana izy zany dia mikomansy ny telo andro sy ny nafatesany izy tsy manao hoe telo andro amin'ny nafatesany fa ao anatin'ny tany amin'ny fotoana idirana ao anatin'ny tany zany dia manisany telo andro sy karaha ohatra makisomanza jesosy ahoana no anagavanao an'ity marika toko fa enina ambifolo ny dimy fasity zay hoe sangana tamin'ny maraina andro izy nefa reny ny dimy faharoa de hoe lato maraina zareo tany fasana efa tsy fasana tsony izy ahoana koa anagavanao leleka toko fa telo efatra roapolo teo de hoe androany any fakelona tongavan'izany nefa lato maraina be zareo tany fasana efa tsy nentany jesosy tao itsony ary ahoana koa no anagavanao amin'ny ino misy ilay mateo toko faharoa roapolo dimy roapolo tamin'ny fadimy any sabata ifo maraina efa tsy takatao pasana koa jesosy ary mifarany ilay menaka manakateo zany menanao zany famarena fantanina ary menanao izy hay meny koa ny fiaino anefatoa zaozara miantony ny fantanina de zao zay marina mibaisina raha ohatra ka voavaly zay ka marina dia iarahantsika mandiny teto hoe marina zany mandrisy lahatra dia rano ka isy zany zay koa miara teto hoe isy zany ka tsisy an'ilay zavatra disy hoe mairay aza ary tsisy ampianaka zavatra disy fa zay fandininy tota masina hoe miara mandinika zany tsika zao dia avoaka ny marina ka dia zay marina no arahana marina ny tozara pastera maheona ndraiky anao avy nampanao hoe tsy andray an'izany fa diso zany isaoran'Andriamanitra hoe hitany marina fa tsisy famaly zany fa marina raha ohatra ka tsy mazava fotsiny azy fa diso ny azy ataotsika ny conclusion farany hoe zay zany ny fanagavana tozara maty zomay mitangana lady ty zany ny fanagavana anakiray matelardizy zany na sabata menanao zany ny fanagavana am'le hoe maty mampitangana alady hamaly ny fanganany araka ny fampatarana azy oka masera rehefa avy eo anao rehefa hontany de mahontany ao fa sady magnadava ianao ny mahontany na lety leratsika tony any izy ka samby hanandeha ke rehefa hontany pasera de tonga de rehefa fahontany any fa efa vonona am'izany any za magnatona natao hoe andao arovany atsika ka ino rehefa hontany ana maro be ro meta zero laha tokony samy telopolo minity de vita zany nyfidigalao fa mangala telopolo minity zany pasera ahoana no anarahany aty andao omeko anao ary mibaliteny ny fanakiana voalohany dia andeha avekany arahantsika le izy za moa tsy iaby ny andrafeziny fa andeha hovantsika amin'ny fanazavana araky nambarany soratra masinazy ny fanazavana pastera andao tonga de omentsika le matio 12 no omeny resiny teo izy ty mananjary be ny fanontaniana kavatery mialatsiny ho anareo vieno raha tsy mety anaraka repotsy reny na vitsivitsy re atramin'ny matio 12 38 jusqu'à 40 izy ty moa efa fanazavana nataon'ny pastera tany ambo Jesy Kristy ka raha mamerina azy dia miangataka ny rahalahy zandony zay atao am'ty efitrano ty amaty ny andiny ny fahavalo am'ty efapolo avy hatrany tonga de prizy amin'ny fa efapolo pastely amin'ny anarany tonga ary tamin'ny zany ny sasany tamin'ny manora-dalàna sy ny fariseo namaly azy fananao hoe mpampianatro tarahita famantarana avy aminao zahay fa Jesosy namalaka nanao taminy hoe izay taranaka ratsy fanahy tsy mizangazanga dia afaka sitady famantarana nefa
tsy hisy famantarana homena azy afa-tsy famantarana ny amin'ny jona fa aminany jona fa aminany fa tahaka ny toerany jona hatelo an'andro sy hatelo an'alina tao an'tibony hazan-drano lehibe dia toy izany no hitoera zanak'olona hatelo an'andro sy hatelo an'alina ao amin'nafy ny tany Sasa, lasa mitseritreritra anahy raha ny pasitera mifidy zao andininy zao entina hanaporofana ny mahandriamanitra Jesosy. Andeha ny televitsy ny tiandininy ity no tiako ho fantatry. Fa mpianatra io, hoy ny farisesy ny mpanora dalàna, amamoa famantarana avany an-danitra ianao. Andeha keverentsika ny valiteny omeny Jesosy azy. Ary Jesosy namalika nanao hoe izay karany karatsy fanahy sy mpijangajanga zay fatapitady famantarana anefa tsisy famantarana homeny azy afa-tsy famantarana amin'ny taoniny. Izy koa mpijangajanga Jesosy avake ratsy fanahy famantarana amin'ny taoniny fa hoe dia mety azy izy. Efa lasa zaho misy diananao izao andininy izao. Izy koa tarany karatsy fanahy Jesosy avake mpijangajanga tsisy famantarana mety azy izy Jesosy moa am'idoniny fa hoe di jonavo fatifaty doniny jonavo dy famantarana mety azy e mariny satao fo mbola misy famantarana hafa koa mahezina Jesosy anaty baiboly sa jonafo Isaia 27 andininy fa fito toko fa fito zay farany 27 firy moa famantarana nameny Jesosy olono avakely mijangajanga ameny jonavo firy moa famantarana nameny Jesosy olono amin'ny baiboly akaty firy famantarana ahezina Jesosy zany Andriamanitra. Isaia toko fa fito andininy fa efatra amby folo bakiny raha doane. Ary noho izany dia ny tompo ary ny anarany ataony hoe Immanuel. Mbola ary ny anarany atao hoe Immanuela. Aty ambany aty le teny hoe Immanuela amintsika Andriamanitra. Famantarana mety reo Janahary misy verjiny ny hanananaka avake famantarana faharoa zaho magnano ny anarany fo tsy ade magnano azy Immanuela zay ny famantarana namen'Andriamanitra olo valonjato tamin'ny kalohany Jesosy afo nameny famantarana mba tsy teraka Jesosy isa iaho faminany valonjato tamin'ny kaloha dia nameny famantarana iny famantarana haizanareo azy agnarany avake za teraka verjiny. Mahagaga ndraiky pasitera eto dia teny hoe tsy misy famantarana ritarany kampijangajanga Jesosy tsisy famantarana ameny ireo izy koa tsy ny amin'ny jona mampisokazy atsika ho taranaka hafa raha pasitera izao andininy ny fiahan'andro hoe zay mifamasa eritreritry sahaty zaho ato ambolohany satria ny taranaka mpijangajanga izy Jesosy amety famantarana amin'ny jona fo izy koa olo hafa amety famantarana hafa raiky famantarana ihany ino moa ahezina Jesosy amin'ny baiboly aka moa jona moa ahezina Jesosy Janahary sa raha hafa amin'ny tany baiboly misy ino Jesosy mantsy ao amin'ny baiboly famantarana no laviny. Luka toko faharoa ny faefatra amby telopolo dia milaza tsara fa i Jesosy dia famantarana no laviny asa mitombiny zay ihany asa tsy mitombiny satria naverimberiny pasitera maiola tegna mbo de hesiky fa ny famantarana any amin'ny jona moa famantarana no laviny zany asa famantarana any amin'ny jona no lavin'olo agnaty baiboly aka asa maha Jesosy zany ty mariverjina no lavin'olo andesika ijery tika toko fa efa nireko teo moa le andininy toko faharoa ny faefatra amby telopolo dia milaza tsara fa i Jesosy dia famantarana no laviny ino ny Jesosy moa no lavin'olo hatelonany sa hatelonany sa ino atsika be mety tokosy andininy ino moa raha no lavin'olo tamin'ny Jesosy vakio 2:34 Luka ary Simeona nitsodano azy rehefa nanao tamin'ny Maria reny ary Simeona nitsodano azy rehefa nanao tamin'ny Maria reny zaza hoe ino ity zaza ity no voateny ho fandavana sy ho fa aben'Andriamanitra voateny ary Simeona nitsodano azy rehefa nanao tamin'ny Maria reny zaza hoe ino ity
barang yang dia Yesus di pamasan wala ande hati terbentuk ubah yang kau dengan pasien ini kau dia usia zipa makin dia zakus dia cuma itu pamasan lah dengan Yesus sih apa sih yang junai ada lebih pamasan muka junai Yesus pun jaga apa dia rak sangat zenden ni andi mutiar pasien itu betul demi pamasan nama inap mu pamasan lah dengan Yesus awam betul Zona beratan zona tupakulu ini mau rakyatnya dengan Yesus atau sudah kirwan ini zona tupakulu bagi ini adil baik keberapun dia ditangguh sih jika nanti ambara paudi lalu secara kalangan riwayat orang yang non Kristi dia lagu mar-mar na amne tujuan itu si namanya gue Evan Mila datang dari ya ne paksimi ya dari niata saya toku amne na retu numa nambara anjing pasti pot para kinti pot wis izap si re dia irean di pergi pun dia nak kabatu inde jusi dituraka anjing ni pasti lebih pun ni jusi namanya gue siapa cara nu diturahane pakolau pa pikirin nasi setiap pun layan nau ne pamanau ditinau ku ademan ne pamanau ditinau ku ademan ampian diniti mis boka marun borun Yesus zo menatur Yesus jadi mereka diski salah sande anai tanul juna anai tanul parna anai tanul ini zo marin mo anak nambaran Yesus zo zakop Yesus zo ahad na rezak terus pemangkat dengan asal tahu zele es na rezak ikut semasa pemanaran andin pasti pun zahel reni tok pumokis zas nredem tobian letenwe zas nren tobian dikeni ande manto Yesus azen dengar na mentan hanangan ke virgin dengar ko Immanuel diketema Immanuel amsika ande manto ma ande manto Yesus zele pamantar na ulat arnal kau patu jusi hanora kazdin perutepot de lazat imran wa na reza Yesus imot na balbala na reza the reason Jews siya sa kung mga balbalan na yan ako anawon kung mga nila sa tenga na kung diamant tantera ka na yung jukot de transformation Jesus de famantara na nulat na paawon ne bulong pastor mayor naman jakut sendiri awon ko bul pastor sis na bakarek milay ko tiwan ni misol na daji si Marita zanya wong bul na Aliko tilon de mantar na Yesus stan kalewe pamatar na nulat ni Jesus sejak ampe bul kau sisol na tilon ni nare Jesus men stan kalewe pamatar na ulat anda ada balik ke pangtengan pastor manawe ramat smart Jesus kun alfas tilon anda ada sikap amar je pangtengan na dre udah sikap Jesus alu wajah pates nama itu pernah full Inna mo panadaban ng Jesus amnyan sadanan. Matthew says, abitan mamat di relatonin na diparek yung ropul abitan. Andin ni paharek yung ropul. Akang zani nuvo ni turun Jesus ni tiyanani patsimens. Antan Jerusalem ayisi kahantijalin luhul na sini luhan surna ar panodalan dia hubnui na ar hasagana am yang fahati ar hasagana am andu fahatilu Jesus na za bumbal sinake bis za toki dunol mokis abake za hasagana am andu fahatilu iwan dini dia mana za bacara fa ikristi tenan nihis na no panabarawe amngan fahtelu zahmi tsangam voluan Jesus nga bakaju ari intenu misese on baibul i Jesus nga zarwe mat zau hatsangana amngan fahtelu zoten Jesus refa buntang na tamatis zopa nga zabang na tan Jesus Luka 24
44 zao ny tenin Jesosy rehefa avy natsangana tamin'ny maty izy. Zao ny fanazavana nameny mpianatra 24:44 hatramin'ny 46 Luka 24:44 hatramin'ny 46 vaky tsara io andininy io. Vateny tony mbola tao aminareo fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana ahy teo amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Izy ihany dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina ary hoy izy taminy izany voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Andininy fa 5 dia nazaven'i Jesosy moa afizintagna tamin'ny maty ozy mihitsy sain'ny mpianatra mba ahalala ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly. Ary hoy izy zanak'olona hoy izy nohy tsy nazava aminareo moa soratra masina kely ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Baiboly dia milaza tsara fô hatsangana amin'ny andro fahatelo. Itenan'i Jesosy nilaza io. Misy anjely koa nanazava azy io. Zao ny fanazavana nameny anjely io. Luka 24:7. Misy anjely koa nanazava hoe amin'ny andro ino moa tsanganany Jesosy mipetaka nilazan'ny Kristy fa amin'ny andro fahatelo zany tany. Zao ny fanazavana natany anjely mikasika izy io. Andiny fahadimy vakisy fahadiny fahenina sy fahafito. Vateny amin'ny anaratony tsy ampy izy fa efa nitsangana tsarovy ny teny izay nataony taminareo. Fony izy mbola tany Galilea hoe ny zanak'olona tsy maintsy ahotolotra eo an-tanan'ny taloty ka hohombona amin'ny alifijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Ary Jesosy avy tenjely Jesosy ho izy hitsangana amin'ny andro fahatelo. Mazava zay andalanteny zay efa dimy zay. Raha mbola misy mila retoko sy andinina betsaka ireo dia omeko anareo izy fa tsy vakiny satria lany ny fotoana. Koronteniny voalohany toko fa 5:27 dia milaza tsara fa hatsangana Jesosy amin'ny andro fahatelo. Misy ihany koa fanambarany vavolombelogno nagnaty masina fifatesany Jesosy sy ny nitsanganany. Zao tenin'olo nagnaty masina fifatesana Jesosy sy ny nitsanganany. Luka 24:21 zao tenin-jareo nagnatika azy. Izao ny fanazavana zareo nagnatika azy mihitsy nagnazava izy ty. Ave zaho anisany 3 andro sy 3 alina. Zareo nagnaty maso azy mihitsy nilaza hoe zao andro nafatesany, zao andro nitsanganany azy. Zareo nagnaty maso ny fitsanganany Jesosy sy ny fahafatesany. Luka 24 tsy magnino raha vakina avy amin'ny andiny faharoapolo. Dia azy ho faty sy ny nanomboana azy tamin'ny alifijaliana. Nefa nantenainay fa izy no ilay efa hanavitra ny Israely ary tsy zany ihany fa androany no andro fahatelo hatramin'izay nahatongavany izany. Nefa nantenainay fa izy nanavitra ny zanak'Israely. Sady tsy zany ihany fô androany ny andro fahatelo misy ahoany zany. Niany zare telo andro amin'ny any baka ny tantara nitsangana nomboana Jesosy aminazy zao avy zare nagnaty maso. Azaveko le tokosabiny nameny pasteur teo Mark 5:40 satria zay milana fanazavana. Azaveo izy raha maty zoma Jesosy izy azaveo ndindiny fasety Mark 16:9 zany. Raha maty zoma Jesosy izy azaveo ndindiny fasety kofeny be le telo andro sy 3 alina zay misy le questionnant ane. Azaveko amin'izay le io andininy io. Mark 16 satria zay le fagnotaniana za moa tsy maharaka ny taty ny vakina fa andao vakiky izy rehetra. Vakina andininy faharoa amin'ny Mark 16 io. Vakilo alohateny azafady raha ladone vakilo ateniny Mark 5:40 ny nitsanganany Jesosy tamin'ny maty, ny nisehoany tamin'ny fianany ary nampiakarana azy ho any an-dany. Ny nitsanganany Jesosy tamin'ny maty avake nampakarana azy tany an-dany Kristy. Vakio amin'izay andininy faharoa. Ary efa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria reny Jakôba. Vakio toizo mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Ary no maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro rehefa niposaka ny
nakany amin'ny fasana izy ireo. Nankory izy rehefa niposaka efa lazainy marika amin'ilay andininy eto fô efa nivoaka masava hozy izy dia zay vao nankany amin'ny fasana izy ireo amin'io andininy io. Zareo moa amin'ny andininy synoptique zany dia samy manao le filazany ihany fa amin'ilay marika toko fahina ambin'ny-polo zany dia misy hoe efa niposaka ny masoandro ary ny andininy fahasivy bakeo andininy fahasivy Ary efa nitsangana tamin'ny marainan'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalene ilay namoahany demonia fito izy. Ary tamin'ny marainan'ny andro voalohany mazava zay andininy zay anie raha i Matio milaza azy mazava ratsy amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro i Marka nilaza azy fa marainan'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia i Lioka nilaza azy marainan'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia hoaizy ireny paster ilaza azy hoe fa mitsangana sabata alohan'ny masoandro kanefa ireto andininy sy ny loahevitra ireto dia manisitizina mazava tsara fa nitsangana ny tompo marainan'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Farany amin'ny fanazavana ataoko dia zao andeha atao ilay nisy renseignement nitsangana tamin'ny marainan'ny andro voalohany tamin'ny herinandro koa be Jesosy misy renseignement anankiray farany ho vakiko Matthieu 28 te io andininy io no vakiko farany dia aveo ametraka fanontaniana amin'ny paster Magnol an'izay ny tenako. Matthieu 28 za rehefa anao amin'ny tany dia tsy manazava antsony tonga dia fanontaniana ny betsaka dia izy no manazava azy. Mariny fa nitsangana tamin'ny marainan'ny andro voalohany be Jesosy sa nitsangana tamin'ny andro hafa zay le question arandao ary arantsika ty bakiteny ty avakilo sensiteny amin'ny Matthieu 28 io ny fanazavana farany meko dia ametraka fanontaniana amin'ny paster indray ny tenako. Ny nitsangana Jesosy tamin'ny maty sy nisehoany tamin'ny fianana. Vakio ary andininy voalohany hatram'izay ampijanonako azy. Ary tamin'ny andro sabata raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy izahany fasana Maria Magdalene sy ilay Maria anankiray. Ary no nisy horohoron-tany mafy fa nisy anjelon'ny tompo nidina avy tany an-danitra dia nankeo ka nanampidiany vato ateo ary raha vao nazava ratsy izy ny andro voalohany amin'ny herinandro dia avy tokoa Maria izahany fasana tatitsy amin'ny andininy faharoa dia amin'izay mandeha fa mazava io tatitsy amin'ny andininy faharoa io. Ary ino nisy horohoron-tany mafy ary ino nisy horohoron-tany mafy lazay ny paster tefa tsy mibakiny le horohoron-tany fa nisy anjely fotsiny anakodiany vato izy dia tsy ety manaporofa tsy ao Jesosy. Inona moa dikany horohoron-tany io ny nitsangana any Jesosy tany mafy dia tsy tanjokosoko na mangingina fa nisy horohoron-tany mafy voalazan'io andininy io ary tsy hoe horohoron-tany fotsiny teo fa nisy anjelin'ny tompo nidina ho izy nanapodiany vato mampatsiaro nananganana ny Lazarosy ty andininy ty efa fomba fiasan'Andriamanitra ho olona hafa saina manapodiany vato nanapodiany vato ny anjely nahoana moa napodiany vato satria tao amin'ny varavaram-pasina mantsy nisy le vato nandevenana ny Kristy ka mazava ny tatitsy amin'ny andininy amin'ny ty andininy faharoty nitsangana Jesosy voalohany nisy horohoron-tany sady Andriamanitra rehefa manao zava-dehibe fa tsy sambany horohoron-tany io nanomezana didifolo dia nisy horohoron-tany mafy ary ny nidirany Mosesy efa tany amin'ny tendrombohitra Sinay dia nisy horohoron-tany mafy efa tsy zava-vaovao amin'Andriamanitra rehefa manao zava-dehibe misy horohoron-tany ary ty andininy ty dia manazava tsara fa ny marainan'ny andro voalohany vao nisy horohoron-tany mafy fa tsy fa sy sabata alohan'ny masomasoandro. Raha nanazava tany Modégesiko ny paster Magnol dia nampieritreritra hoe numéro 1 izy niandro 3 andro na sy 3 andro tao am-pasana lazan'ny paster tamin'izany fa akon'izingiziny fa ny alahady hoy paster ny alahady arivan'ny sabata ty akalahady izy tao am-pasana numéro 1 izy ka zay nanazavany azy tamin'ny veritsika ity andininy ity inona moa ny tatitsy nomeny miaramila rehefa nitsangana Jesosy andiny paraiky amin'ny 20 amin'ny toko ihany ary noho nandeha izy ireo dia indreny mpiambina sasany nankany an-tanàna ka nilaza tamin'ny loha olona tamin'ny mpisorona ny zavatra zay vao
ny miaramila alahady ny miaramila vo niala tao am-pasana raha nitsangina sabata alohan'ny masomasoandro jesosy dia tsy alahady ny miaramila miala ao am-pasana fa inona ny janonanjareo am-pasana nefa le olandrasina fa tsy akao baiboly izy milaza tsara fa alahady ny miaramila vo miparitiky niala tao am-pasana amity toko fahafilo moa zany valo ambola ny paraiky ambinipolo ty raha ny pasteur milaza hoe mitsangana alahady alohan'ny masomasoandro inona ny janonany miaramila sabata alina ao am-pasana fa ny olonandrasanao efa lasa tsy mitombona mihitsy raha ohatra ka hovanandro hafa ny andro misy anganany jesosy tamin'ny maty andeha azy aiza ny telo andro sy telo alina omeko fanazavana zio avy eo amin'ny baiboly tsy za no anazava an'io telo andro sy telo alina io fa ny baiboly no avelako anazava reo hoe telo andro sy telo alina fa fanontaniana fotsy napetako amin'ny pastera mba azahoako mamandika azy tsara amity telo andro sy telo alina ity ka izao zany maty zoma alohan'ny maty masoandro kristy maty zoma averiky indray mandeha alohan'ny maty masoandro kristy fanazavana faharoa zoma de efa tao amin'ny tany jesosy tao amin'ny tany raha zoma ny andro voalohany nafatesany satria andro iny zoma iny de sabata ny andro faharoa mitombona ny soratra masina fa nitsangana izy amin'ny andro fahatelo araka ireo andininy araiky indimy folo ato amin'ny testamenta vaovao raha ilaina ireo de omeko anareo sahady izy rehetra araka ny andininy araiky indimy folo ato amin'ny testamenta vaovao nilaza hoe andro fahatelo ary tsy misy andininy intsony manonga le telo andro sy telo alina afa-tsy Mateo 12:40 fanontaniana karaha isaina le telo andro de mazava tsara fa andro voalohany zoma andro faharoa sabata andro fahatelo misy anganany alahady tsy feno ny alina anankiray satria ao amin'ny baiboly moa le teny hoe tahaka zany mantsy ny mahavely ny pastera ko tahaka ny zina iveriny baiboly rehefa miteny hoe tahaka mitovy raha jiaby zao ny fanazavana miteny hoe tahaka io rehefa amin'ny asa vakiny lalady ole vakikely ny tolotolo voalohany nandry paraiky andiny folo satria rehefa miteny hoe tahaka izy satria le telo andro manko feno fa ny telo aliny tsy feno nanino anazy izy natany tahaka zina nefa tsy feno le aliny farany de omeko anao ny fanazavana pastera hoe le tahaka nefa tsy ampy vakio ny paraiky andiny folo izay nanao hoe ry lehilahy galiliana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo iny jesosy zay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nantanareo azy niakatra ho any an-danitra zay tahaka re iny raha mbola mila tahaka anareo tsy lefa masoavany tsy mihetsiky tany fa mandeha fa mba hazahoantsika olombelo ny fanazavany baiboly dia mampiasa le tena hoe tahaka izy ao amin'ny Luka 17 ndray 28 tsobakitsika io fa lany ny fotoana dia hoy jesosy tahaka tamin'ny andro noa dia ho taizany koa andro farany atkizarony zanak'olona tamin'ny andro noa ke mbola tsisy internet mbola tsisy radio ary lazany baiboly fo ho tahaka zany ny andro farany atkizy le tena hoe tahaka ao amin'ny baiboly tsy hitovy zato isan-jato fa entiny mampita zavatra fotsiny fanontaniana apetraka pastera Mayol ahoana no ikonty anao telo andro sy telo alina omeo fanazavana firenena ny falany gazety moa dia misy fampinana kely magnetikitika satria dia tsy matompona ndraiky voalohany amin'ity débat ty fa misy fananambe raiky misy raha magnetikitika azy ato ka dia minanao malany firenena satria mampanela zany no agnano iaha misatanana mga pampy sy manome fitenena ao an-tenanay ny fampilenao matiako apetraka moa dia anareo rahalahy mianaka moa zao dia tegna fagnatin'ny débat évangélique ny magnetikitika zako dia hoe tsy mitovy dika ve ny ao anatin'ny baiboly nahoana ny sasany milaza ko hoe misy zao sy zao ao anatin'ny baiboly ao manahoana ndraiky ny sasany lazainy fa hoe tsy ampy zao manakôrysakôry zany petsaky zay fanontoniako zay aminareo rahalahy mianaka saoranao lalàna amin'ny pays io lalàna amin'ny pays fandinena baiboly dia Isaia 28:13 dia zao rehefa mandinika baiboly sy manazava ny baiboly ny baiboly manko tsy azazavaina amin'ny boka hafa baiboly manazava ny baiboly moa zay ny zavake hanazava telo andro sy telo alinazy iny amin'ny baiboly hanazavako azy fa tsy za ka rehefa manazava ny baiboly zany ho anaovanao gazety dia ny bokin'ny Mateo zany
dia juga dia manazava azy mety filazantsara ny manazava azy ka rehefa tsy mahita andininy afa-tsy andininy tokana anao dia tsy maintsy hovery satria mety ho hafa indray ny ilaza mety anao diso fandray fa mety ho hafa indray ny lazainy andininy sasany amin'ny foto-kevitra io ka zay le lalàna hoy izy ny baiboly rehefa milaza lalàna amin'ny feny baiboly dia hoe didina fididy fitsipika na fitsipika kely ery kely ety ka rehefa tsy mahita andininy maromaro manazava hevitra anankiray dia tsy maintsy foana ho diso toerana ny amin'izany asa mazava aminao zay Misy famonjena zay napetraka ty zavatra io dia fameno any amdena amin'ny atao fa le napetraka dia vesiko hoe alikatao Ya, efa men'ny tanazavany zozara teo a hita mihitsy tao hoe tsy mitovy mihitsy ny olona nandiniky an'ity baiboly sy hoe mampiasa saina fotsiny zany hafa samy hafa mihitsy zay de saina maka concordance de maka verset parallèle synoptique eo de ino ampiadina sy ampiananinao fa tsika fiangonana de malala tsara ny zavanazavany zozara tao fa zao fotsiny zavatra hitako aloha nazava ny teniny tao fa tsy voavahany telo andro sy telo aly zay mazava aveza manazava telo alina zany fa konte fotsiny ianao satria mandeha atao hitanamitsy le resakatsika le resaka anao teo dia manjara anazy zay miamany le famotonana napetraka ao aokatsika samy fandamy satria tsy nalemy fotoanatsika teo aoka ifanaja ny teny anao tao tsy miteny mihitsy ana diteny asy ta hiteny maty mihitsy any anao miteny teo fa tsy namaly mihitsy a satria zay tsy fitalao zany a dia olona firazantsara anao dia tokony mba mahay manaja ny afako zany afa manjary mampanahero bon mazava be le izy teo zany fa tsy voavahanao ny telo andro sy telo aly ka raha mampizoma izy mitsangana alahady enao mihitsy moa nametraka azy hoe tahaka zany hoe tahatahaka zany izy anao a de mampimeve moa le famalinao n'le tahaka satria zavatra samy hafa daholo ny resahanao tao nefa mpivizanao le izy hoe tahaka ka ireny zavatra rehetrarehetra reny de hita hoe fandavana n'ilay famantarana zany misy famantarana maro ny resahanao tao a sy ihany fa tsy milaza famantarana maro be ka hoe misy anankiray ny lava fa fatony daholo no famantarana nyteneninao tao loatra tsy zay tsy malalanao koa mbola tontolo zany fa saingy zao zany ny zavatra misy hoe mazava be zany a fa ijozary zany a dia tsy mbola mijangajanga tam'izay naolona azy tsy mbola ratsy fanahy tam'izay naolona azy ary dia anjeny latsaka tany ka normaly izy tsy mila ny famantarana io fa anjely latsaka tany ny ratsy fanahy ny jentilisa dia mazava ny lazainy Jesosy Kristy hoe zay tsy nanota taminareo izy zao le toravato amin'le izy le fijangajanga zany ka rehefa olo masina kosa aloha ngamy ianao zany anao tsy tafiditra anatin'ny famantarana io satria hoe mbola tsy nijangajanga na mbola tsy nandainga na mbola tsy nanao ratsy ny mpanao ratsy le izy hoe nijangajanga ihany natao hoe mpanao ratsy tsy izay ihany natao hoe mpanao ratsy fa ny mpandainga ny mpandinga ny didin'Andriamanitra rehetra ny mpanompotsafo tafiditra ao anatiny zany ka raha ozy ianao hoe za pastera olo masina tsy mpanota fa olona lanjeny latsaka tany dia afaka amin'ilay famantarana ngambo ianao zany a fa mazava zany fa lavinao akitsy rano be zao lay famantarana telo andro sy telo aly de tsy mifamatra aminao am'izay zany hoe pasteur Mahiolina fa efa lavinao zany tsy efa ianao ihany moa namoaka an'le Luka 2:33-34 tsy hitanao ny tokosindininy iny fa tsy nilambaraako talengo de Yesu koa de mba nampiasainao koa izy zay manko le mianatra zany nane le mianatra de mba tokosindininy nampiasainy namanao ihany de ihany navoaka aloha mba entina miady zany raha tsy de mampanino io fa fianarana no tokiketo zany de itsira zay diso raisina zay tsara ary ahita zany de tsy mety zany manarakaraka an'izany dia tsy nanisa mihitsy ianao le mampizoma mitsangana alahady de telo andro sy telo aly normal tsy nanisa anao satria ianao ihany no teny hoe tsy mahateny telo andro sy telo aly izy fa ny telo andro de feno fa ny alina de tsy feno ary fa tsy feno moa izy ina no anisana anazy de mazava zany fa ny Jesosy enony dojara sy ny mpanaradia anazy zany dia tsy nahazo telo andro sy telo alina tao pasana fa tahaka fotsiny izay telo andro sy telo alina izay zany ka nilaza koa zany ianao teo hoe
misy tokosendiny mihitsy manoana le telo andro sy telo alina io na de iray azy amin'ny baiboly. De za tsy laza hoe faminany sandoka anao raha tsy mahita an'le zavatra zay fa tsy mahay anao zany de normal raha tsy hitanao le izy. Fa mifanelo tokosendiny eo baiboly ray manontolo fa tsy zay zany tsy hoe mahaila zany fotsiny. Misy tokosendiny mihitsy mifameno aminazy io, milaza ny telo andro sy telo alina io zay mifameno amin'io na de tsy mivantana azy ty de sotro resahana. Jauna toko faharoa indelo valo amby folo ka hatramin'ny roa amby roapolo. Koray ianao. Jauna toko faharoa andinin'ny valo amby folo ka hatramin'ny roa amby roapolo. Jauna toko faharoa fahatsianaran'i Jesosy andinin'ny valo amby folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Manamaty ny Jesosy nanao taminy hoe inona ny famantarana asehonao aminay no manao zao zavatra zao ianao. Jesosy namarika natao aminy nanao taminy hoe raha vao ty tempoly ity ary ny hatelona dia tsanga mpindray izy hatelona. Mazava zany izy ihany na hoe amin'ny hatelona andro sy hatelona alina nipetrahany ao pasany. Ka raha vao io tempoly io raha nanontany famantarana reto olona ireto ny Jiosy zany, inona ny famantarana tadiavinao? Mazava ny teny raha vao io tempoly io fa tsangako anatin'ny hatelona. Ino moa tempoly resahana mita zavainy eo ny tenany any olona zay tamin'izany fa hoe vonoy iza rehefa afaka telo andro sy telo alina dia hitsangana izany. Beda be io famantarana rehetrarehetra io, hitsangana amin'ny andro fahatelo izy. Hitsangana amin'ny andro fahatelo izy, mazava be zany. Fa tsy tamin'ny alina izy mitsangana fa tamin'ny andro fahatelo. Ka misy tokosendiny ary amin'izany koa hoe famantarana. Lazay Jesosy tsara mazava hoe famantarana za raha vao ty tempoly ty fa 3 jours de voatsangako atelona fameno amin'ny telo andro sy telo alina ihany zay. Mbola resahana koa famantarana ho lava de miariary teto vakinao Luka 2:33-34 teo. Miariary teto zany tsy nafeny miaro dozara fa izy zany de tena lavo io famantarana telo andro sy telo alina io fa izy tsy ao anatin'io fa spesial ho an'izay fa nijangajanga sy nifanao ratsy fa izy tsy mbola nijangajanga tsy mbola nanao ratsy ka tsy ao anatin'io famantarana io. So ihany zany fa manazo famantarana ny fijangajanga sy nifanao ratsy fa raha tsy zany lasa ny dozara ireny ny famonjena fa izay fanazavana izay. Ka tohizatsika ny fanazavana manaraka an'izany zavatra izany. Eto dia zavatra tsapa koa anankiray de tsy namany mihitsy dozara de telo andro telo alina fa de hoe tsy ino misy ty tsy feny fotsiny le izy. Nefa le azy misy teny raisiko ihany le teny resahany teo taro tsy kely ihany. Ny maramila ho izy laza ny dozara teo fa matoa izy niany teo tamin'ny lady maraina de le ororon-tany mafy no miala atao pasana Jesosy nitsangana. Fa raha tsy misy ororon-tany zany de tsy voakodia le vato de tsy tafavoaka atao pasana Jesosy fa de niandry amizay zany izy vao nivoaka atao pasana tao. Tsy azo ny dozara tsara tsy fantany fa Jesosy Kristy eny rehefa nitsangana tamin'ny maty tsy miandry famovaravara fa hivoaka amin'ny pasany. Efa fanahy efa toerana hafa ny toerana misy azy ary tsy voasaka ny rindriny tsy voasaka ny vato intsony izy ka tsy miandry an'io akisaka vao hitsangana amin'ny maty tsy miandry am'izay izy fa izy tsy voasaka ny rindrina intsony. Jauna toko faharoapolo Jauna toko faharoapolo vakitsika amin'ny andiny sivy amby folo ka hatramin'ny faharoapolo. Ary rehefa hariva ny andro voalohany amin'ny herinandro raha voarindrina ny varavarana zay mbola ny mpianatra no fatahorany Jiosy dia tonga Jesosy ka nitsangana teo voany de nanao tamy hoe fiadanana ho anareo. Rehefa nilazany izy de naseho azy ny taniny sy ny lanivony de faly ny mpianatra raha nahita ny tompo. Zany hoe tafiditra tao trano Jesosy fa tsy mila varavarana ny sokony satria ny rindrina ny varavarana. Tsy voasaka ny rindrina intsony izy, tsy voasaka ny vato be io izy zany. Fa io milahady maraina ny resanao ny ambesan'ny maratila tao io de mazava be fa efa tsy tao intsony ny tompo fa naporosina ny maramila mbola niandry eo sy ireo olona zay ho avy reo de afo ny anjely nanapodiny vato milaza fa inona no mbola hijanonanareo eto fa Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty ka inona no mbola iandrasanareo eto amin'ny fasana
rehefa avy eo mbola horesahana izy fa mbola mamaky ny fanontanianao ihany a milazany amin'ny hoe ireo miaramila niandro teo nahoana izy ireo miaramila niandro teo dimanche satria dimanche vao tonga ny enjely nafanofofo amin'izay olona fa hoe fa tapitra mariny ny olona ny 3 andro sy 3 andro ka mazava be zany fa ny fanazavana radogara zany tsy nafaboa satria tsy navaly ny fanontaniako ny zavatra nambarany rehetrarehetra ary ny menaka manitra izay dina sabotsy ariva osisy marika na ositra zomariva osisy lioka mbola tsy voavalinao aloha zany zay a ka valio zay fanontaniana zay aloha aloha anoizako ny famarinany fanontaniana hoe ahoana le menaka manitra na zay marika ny fanadina sabata riva nefany a no hosorana namboarina zomariva osisy lioka rehefa hoe zay tsaodikana karen'ny alady itondra ny menaka manitra zay fa namboariny zay fa nididiny zomaty sabotsy riva ary namboarina afofomany zomariva tsy nivalinao zay fanontaniako zay lohany raha za magnontany hoe paster tsy mahita ny 3 andro 3 andro na fitovilana na hitana ary andiny nivakin'igny ha 3 andro raha alo raboana zaka zikava manjary amboarimboariny izany fanontaniana voalohany fanontaniana akato za milaza hoe aiza 3 andro ha 3 andro sy ha 3 andro andiny nivakina ndraiky ravaty tempolo ty hatsaniko amina 3 andro zany misara ha 3 andro tsy ha 3 andro dia zay zany aza ovana mihitsy ny tenin'Andriamanitra faharoa novana koa maty 28 anao moa magnano résumé fagnazavana anahy amin'ny anao magnano fagnazavana anahy izy aolkanandry zany laza maty 28 fa misy horohoron-tany maty baiboly ary rehefa misy horohoron-tany maty midina ny anjely miveriny paster zany fa le anjely midina nanapodian'ny vaty io tsy nampitsangana jesosy na tsy nanapodian'ny vaty mitsanganany jesosy sy tsaroan'ny paster angamba nananganana lazarosy tamin'ny maty andiny fasivy amin'ny telopolo amin'ny Joanna toko paraky ambinipolo dia hoy jesosy hoe esory ny vaty afaka jesosy le vaty io na tenenazy mahatsangana olo amin'ny maty nagnino fony jesosy nasainy nanisitry vaty fomba fiasan'Andriamanitra miara-miasa amin'anjely na dia vitany aza zany zavatra izany ary iny zany ilana horohoron-tany izy koa dia nala vaty fa diany teo aza ovana mihitsy paster ny fanazavana kapokeky fa naofa miova tohizo andiny ny paraiky ambinifolo mikasiky maramila nazavety ovany mihitsy le izy andiny ny paraiky ambinifolo le tsy tahaka ny fanazavana nanaovana résumé ny nahy igny ary nono nandeha izy ireo amin'ny toko fahavalo amby roapolo dia indreny ny mpiandro ny sasany nankany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohan'ny mpisorona rehetra ny zavatra vao miseho izy koa ny tamin'ny sabata alohan'ny matomatany tsara natany vao miseho indininy io raha vo nitranga tamin'zare mandrainy igny mamparitika zare nandeha nilaza tan-tanàna aza olakolaka azo any fagnarahana akany amy vola maramila aby reo e beky magnazava tsara beny fô nangalary ny mpianatra fa ny karame mihitsy miaramila amizio akao ka rehefa manazava paster aza mba ovana mihitsy ary efa nilaza taminazy avy teo nahoana tsy kely midozara ny 3 andro sy 3 andro voanao efa nazavaiky taminao olo koa milaza hoe aminany fahatelo zay tsy feno aligny araiky avake za magnazava aminao 3 andro sy 3 andro zay nefa nazavaiky teo ke aza ziniky molakody aminahy fô ampitahegny ny fagnazavana antsika rola mikasiky 3 andro sy 3 andro igny atsika hoe jiky hidiriko fo ny tiagnazavazigny satria tsy mety navelanao ary tsy za hagnazavaziny any mo baiboly ka azavaiky le marika tianao azavainy teo zany ny hoe amin'ny boky Luka mantsy 23 54 56 dia milaza hoe ary niverina reo vehivavy reo avy nandeviny zany dia nanamboatra zava-manitra tsy nilaza ny didy fa nanamboatra zava-manitra dia marika toko fa 1 ray le andiny nolazaina teo andiny voalohany sy faharoa ary rehefa afaky sabato dia lasa nididy zava-manitra ka rehefa mitaniana baiboly teo izy ana mifandripadipatra izy koa tsy mahazo ny zigony karaha mifandripadipatra zoatsy mifandripadipatra satria le nanoratra marika ndraiky nanoratra lioka olo sambisany efa fomba fiketrika amin'ny
magnany samby isan'ny raha koragniny angamba pasteur ny ohatra raiky marika toko fahafolo asitany asa samy fandipadipitra beroboly itapo marika toko fahafolo andimy favalo amin'ny telopolo asa fandipadipitra zio aka marque 10 38 vakindra la donné Souraman Vatikeny amin'ny anaranto ny fangatahana nataon'ny Jacob sy John ary navaly Jesosy azy. ny fangatahana sy John zanaka Zebedeo zaka référence ny andininy ny tantara iny tejavitra ny tranga iny Matthieu nankory ndraiky ny tantaran'izay Matthieu ny tantara azy dia ahoana ny tantarany Matthieu azy Matthieu tantara azy andiny faharoapolo toko faharoapolo andiny faharoapolo amin'ny avakely magnazava izy tonga dia vakio le sasiteny amin'ny Matthieu toko faharoapolo andiny faharoapolo Ny fangatahana nataon'ny reny zanaka Zebedeo sy ny navaly Jesosy azy. toko faharoapolo andiny faharoapolo Ary tamin'izany dia nanatina an Jesosy ny reny zanaka Zebedeo mba amin'ny zanany lahy dia niantomboka ka nangataka zavatra taminy hatreo. hitanay io andininy roy amin'ny andininy référence zy mitoko tantara raiky fo nazaven'ny Matthieu avake nazaven'ny Marika amin'ny Marika iny loha teny akany ny fangatahana natanin'ny zanaka Zebedeo zareo lahy nangataka hoe hoa Jesosy zareo lahy to anakombe mivoninahitry na araiky lahy aminay tovakavagnana anao araiky lahy aminay tovakavagnana zareo lahy tompony fangatahana amin'ny fomba nanovatany Marika azy mbala hitantara iny koa ndraiky Matthieu nilazazy iny andininy voany vakindra lahy donné teo zovy ndraiky ny nangataka azy renin-jareo lahy ndraiky zaho ampikintoboavy io nagniako zaniko to ozany koro lahy to iny araiky itovan-kavanana anao araiky itovan-kavianao rehefa folo ny fijery mandiniky baiboly karaha mifandipadifatra fô zare izy samby isan'ny fomba nitantarana sy ny vocabulaire ety nilazazy raha nilaza le Luka amin'ny teny vakinao zany Luka 23:54 dia nilaza hoe rehefa avy nandevy Marta sy Marie sy reniny Jesosy nagnamboatra zava-manitra tsy nilazany vidy ndrendray lay tamin'izareo tafo namboarin zareo ary satria rehefa avy nandevy ny zareo takatra sabata dia nitsahatra ihany zareo rehefa maty masova sabata satria afo manjary mividy raha amin'ny marika ilay nivolagna toko faigny ambin'ny folo andininy faharoa dia lasa ndraiky zareo nividy tsisy raha mifanohitra izy ke zay satria le zareo nagnamboatra azy voalohany zareo nandevy ny jimoa izy ko mbala mariky nilazazy nandevy ny jimoa namono azy vake mbala mariky koa nilazazy afaka tamin'ny sabata nividy mifandipadipitra le izy fo olo samby isany ange niresaka an'io hoe hafa fomba nilazan'ny mariky azy hafa ndray ny nanazavany Luka ary zay hatrany ange ny baiboly rehefa tsy takatra ny hevitra hitambaran'ireo andinin'ireo dia fadipadipatra ny baiboly ary tsy maintsy hovery zay mahita azy mifadipadipatra zany atahorana navery teny fagnazavana na hoe naratinabaka le ny amijona famantarana n'olavy iny tsy zaho koa nilazaziny paster mialatsika raha veriko ndraiky zaho azafidrana aminaha ny resaka zaho natana tsy nijangajanga tsy nanota tsy raha tsy fagnahy zaho moa nilaza izy to aveko ndraiky asa jozara asa hoy jozara izy to ia zaho natana hoe tsy nijangajanga tsy manino averigny atsika vakiny asa hoy jozara zao ohatrany le raha azo araiky mihitsy io ovany paster mba azahoan'olo mbala azahoany andresy lahatolo rehefa manazava dia azo ovanany anahy fa le nazaveko ihany nazaveo averiky indray mandray fanazavana fa novana le izy andiny favalo amin'ny telopolo toko faharoambin'folo ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanoran-danàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe mpampianatro tahita famantarana avy aminao zahay fa hoy Jesosy taminy fa tsy hoy Jozara taminy fa hoy Jesosy taminy ka nanao hoe izay karany karaha tsy fagnahy sy mpijangajanga fa tapitady famantarana anefa tsy misy famantarana ameny azy afa-tsy ny amin'ny jona tsy zany koa ny paster tsy hoy Jozara nadikana aminahy ndraiky le izy zay olo mitana famantarana to Jesosy zay olo mila famantarana le olo mpijangajanga jiaby Jesosy famantarana ny amin'ny jona ao ameky azy etikizy avake olo raha tsy fanahy
midika aminahy mihitsy le pasteur izy fa rehefa manazava ny anao azavay fa ny anahy azavidy ny anahy manaraka soratra masina trany fa ny anao ny mivilany e fa rehefa manazava koa pasteur tsy ninahy ny averinao tanahy fa tsy mamely ny fagnazavana anahy io tohizy fa ninahy fô ninaha azavena avake ovana ka fanontaniana mbola peko pasteur avôvy le fankotikoty telo andronao aza lany andro mamely ninaha baka anao manjary tsy voavaly fanontaniana anahy anahy lany andro amin'ny mikritiky ninaha ndraiky valiany hoe manankory mo kontinao amin'ny 3 andro sy 3 aly iny fô mezaho ave zaho miteny koa lefanao fotoagnatsika dia tokony amin'ny folo minitra zany asika zao efa mamanaparana azy aoriany zay folo minitra zay dia samy magnano conclusion zany fa miteny ambarany 10 minitra ndraiky koa indesitsika mamarana azy karaha zay zany ia kebante mampaly le fanontaniana daholo zany le zara fa manao karazana spectacle le zavatra atao ka iny tsy le zavatra atao mahagaga fa ketsiketsena daholo reo rehetrarehetra reo le zavatra resahana teo tsy mahabaly le fanontaniana zany izy efa nateraka tsara le fanontaniana fa le fanontaniana teko apetraka aminao farany fotsiny dia lasao mazava fotsiny hoe lazay fotsy izy ianao fa nalefako amina toloko any aminao indray dia filazany jesosy hoe famantaranao any zavakany sindrako fanany 3 andro sy ny 3 alina efa ianao dia hita fa nanano izy fa napetraka fanontaniana aminao hoe lavinao ve sa ekenao 3 andro sy 3 alina io lazao fotsiny hoe eny laviko na hoe ekeko zay fotsiny fifantatra sarotro be ny mamaly fanontaniana ny pasteur leha mety tsy valiana ahoana ny adevitra atsika ty pasteur za mametraka fanontaniana anao nametraka fanontaniana dia novaliko araka nafantarako azy tsy zay dia za koa mba mametraka fanontaniana re mba valiko fa raha tsy zay dia tsy mety ny adevitra valilo fanontaniana fô ho valiako aminao avakety afa nazana navetra avake zaho magnazava 3 andro sy 3 aly io avako za haiky magnazava ziko fô tsy avo marao fagnazavana ziko za mazava zay resaka zay apetraka le fanontaniana tao aloha ambaly le fanazavana lavinao ve sa ekenao le 3 andro sy 3 alina raha ekenao sao hoe ekeko dia manazava ianao rehefa avy eo raha lavinao sao hoe lafo dia manazava ianao rehefa avy eo zay fotsiny nandrasa ta jesosy nilaza zio ekeko izy io fô sy hitovy amin'ny fagnazavana le 3 andro sy 3 aly zany mantsy le ilako hoe ahoana moa agnazavana 3 andro sy 3 aly mame koa mikontina zany koa tsy ele maty zao izy maty zao tsangana tamizao amezah koa zay dia vita anontania zaho amin'izay fanontaniana anake zany moa valiako amizay nany efa tanina napetrako voalohany izy bola 3 andro sy 3 alina ampianao mbola tsy namaty juska zao zany nameraka le fanazavana voalohany raha matsomany dia ataoko mitsangana lahy dia isao le 3 andro sy 3 alina fomba anao fa mandeha fagnazavana anao avake tanareziny zany le tsy tiako andao fagnazavana anao atao vao nanomboka andresaka teny voalohany dia efa niteny za hoe tiny any question poseko aminao zao ary atao ka nagnino aloha tsy namary an'le zoma maty zoma mitsangana lahady marainy le 3 andro sy 3 alina tsy ary mbola namaly an'izay zao ary ovaliako le izy fa zao efa 2 fois zany za mipose question aminahy tsy valianao haiko tsara magnazava 3 andro sy 3 alina fa mba azahoako agnazava azy voatery fintinikiny nagnazavanao azy satria milefa baka na io misy raha atahoranao tabodegetsika ny anao fa nanazava an'izio e aza tapitapely za le fanotrana fanontaniana azatanenareo lahy somary raha titrozanareo tafaolavanareo ka ny farany le voly maty olaviny arbitra ka ny fanontaniana zao tonga dia tsy magnino raha ohatra hoe tonga dia resinao azavao ny fazahoanao telo azaveko somantsara ny 3 andro sy 3 aly azaveko somantsara 3 andro sy 3 aly zikatany 3 andro sy 3 aly hatelo anandro sy hatelo an'aly zay zanaty baiboly jiaby eo akao dia azaveko le izy satria niafaka pasteur zao nagnazavany pasteur zio malao mba azahoan'olo manao référence satria izy tsy fantatry nahazaveny zy vakena tsy aveny matoko biao izy jesosy atrasaka ny herinandro le andro dia kamisy andro voalohany izy zoma andro faharoa izy sabata andro fahatelo alohan'ny matomasiandro zany nanazavany pasteur tany ambodin'izy fitirikiany nanazavany azy fa za tsy andany lera io dia faharoa ny alina voalohany izy arivany robia kamisy alina voalohany zany dia alina faharoa izy kamisy zoma dia alina fahatelo izy zoma sabata zany ho izy ny atao hoe 3 andro sy 3 alina hoanareo rehetra zay miheno ampitahainareo ny fanazavanay amin'ny raha lahy ny atao hoe hatelo anandro sy hatelo an'aly i pasteur nylaza azy nanomboka kamisy
dia zah ndray hagnazavana atao hoe hatelo an'andro sy hatelo an'aliny averiky ndraiky andininy mba hazahoantsika manakory moa fagnazavany be tsy jozary ky magnazava telo andro telo aliny tony ihany e amiky bebolo ndraiky magnazava satria azy tsy mety nialana zao ny agnazavany beboly azy beboly magnazava azy io za tsy alika tablô ninazy tablô bakeo izy felo zao izy e vakiky maty dozy miheno tsara ny mpanaraka rehetra fatahaka niny toerany jona hatelo an'andro sy hatelo an'aliny tao akibony hazany rano dia ho toy izany koa ny hitoerany zanak'ologno ao ankibony tany hatelo an'aliny sy hatelo an'andro zany afaky andiliny igny e hatelo an'andro sy hatelo an'aliny manankory moa magnazava zay na za defa nilaza tamin'ny paster izy koa magnazava beboly avy la beboly magnazava beboly izy koa za magnazava nignany ndraiky mivagno avy la seky beboly magnazava hoe manankory moa hatelo an'andro sy hatelo an'aliny Samuela voalohany toko fahatelopolo Samuela voalohany toko fahatelopolo asy mbo hainy beboly nagnazava hatelo an'aliny ndraiky hatelo an'andro zay niany zahantsika izy zay aoka samby agneky soratra masiny rehefa tsy magneky soratra masiny dia avy Isaia ohatsy pisahany fahazavany maraina zao ary izy somary mafimafy ma za miteny fa tsy vignitry fa fomba fiasa zany zay moa fanao conférence saikisaiky magnano zany amilay zaveny beboly firy andro moa hatelo an'andro sy hatelo an'aliny toa ihany beboly hagnazava azy andrifa raiky ambin'ny folo vakiny raha ladone ny tany amin'ny Davida ary nomeny hanina raha lehilahy ka nihinana izy ary napositroiny rano koa izy hatemo aloha azavakely tantara moa fanaratseriky nagnaraka azy karaha olo tsy de efa resinjareo Egyptianina zany hoe olo koa resy moa taloha namagna miady ke rehefa niady zany ny Amalekita ndraiky zanak'Israely tamin'ny Davida kapitaine tamin'izany rehefa niady reo foko reo dia nisy lehilahy anankiray nihotriky tagnaty ala nihotriky tagnaty ala tany le zalahy io nihotriky tany izy avrin'ireo mandeha andininy faraky andininy folo io satria afaka eo atsika zao nisy olo araiky nihotriky tagnaty ala tsy herany nampiotriky azy asa azo mafy asa narary vakindraiky andininy faraky andininy folo ary nahita lehilahy Egyptianina tany antsahany olona ka nentiny tany amin'ny Davida nentiny tany amin'ny Davida toy izy ary nomeny hanina raha lehilahy ka nihinana izy nihinana le zalahy nameny rano toy ny rano koa izy toy izy ary nomeny ampembany aviavy iray didy sy voaloboka maina roa sampaho izy na ya atelo nameny haniny avake nampidiany rano le zalahy nihotriky efa tagnaty ala io tezy nameny rano avake izy nampidiany avake nameny ampembany aviavy nividiana zany hoe nameny hely zany izy toy izy ary efa nihinana izy dia nodindrainy ay fa hatelo an'andro sy hatelo an'alina izy sy nihinan-kanina na sy nihinan-kanina na misotro rano hatelo an'andro sy hatelo an'aliny le zalahy io zany niotriky tagnaty ala tay izy koa fa ndesiny hoe tozana olo miotriky zovy izy toy agny zovy izy toy agny ndesiny tamin'ny Davida te ndesiny an-tanàna zany rehefa tonga teo amin'ny Davida le zalahy zany nameny haniny izy reraka aveo tambala tsy afaka mivola izy koa fa nameny raha nagny nahay nahazo aigny izy nahay nahazo aigny izy nahay nahazo aigny teky izy nahazo aigny nandeha ny ankety ataovy ny ankety vakio ny andiny nandeha ankety tamin'le zalahy narary tamin'le zalahy nihotriky te hatelo an'andro sy hatelo an'aliny le zalahy tsy nihinana hatelo an'andro sy hatelo an'aliny io nankiteny izy vakio ny andiny fahatelo ambin'ny folo ary hoy Davida taminy aniza moa ianao ary taiza hatreo anamo tariky zovy ary anao avy taiza fa Davida tamin'le zalahy tsy nihinana hatelo an'andro sy hatelo an'aliny anamo zovy anamo avy taiza toy izy mivakiteny ary hoy zato Egyptianina mpanompon'ny Amalekita anankiray ary nariany tompo aho fa narary afaka omaly asa mazava zay zatoky izy mpanompony Egyptianina mety mpanompony Amalekita zato fa nefa ndraiky za Egyptianina fa zatoky izy narary tafiana izy afaka nomoaly zany hoe afaka
hatelonany sy hatelonany i pasteur zay mikontezy raha hafa baiboly magnazava an'io tsy doazara olo marary hatelonany le zalahy miotsika efa hozy ny baiboly hatelonandro sy hatelonany ny baiboly le zalahy miotiky tany ke rehefa nalaigny le zalahy avy tany zany natora olona akory moto ya olona akory ndesy ny tena migny hany nikipohy namboary ngomby teo natao ankety mba nata satria tsy naty izy nakiteny izy anatoma zo eza to egyptiane nefa zaho mpanompo nelelekita satria boka zy mpanompo zany tsy raha ndraha anjare kofa niotiky nialanjare izy niotiky teo ke nankory mo natoviky davida ino ra problemna za toakoky naraha tafiagna izy afaka no moady baiboly koa milaza hatelonany sy hatelonany anapitahetsika am jesosy asa miady afaka no moady hatelonany sy hatelonany igny asa miady baiboly boka miadidiny zay ny fagnazavana zy manjary asa miady zay niany raha nitsanana andevaka antsika dimanche marque 16 asa miady fatozy koa niany asa miady le hatelonany sy hatelonany to asa mety aminany zavany jesosy azy tantarany tranga io hatelonandro sy hatelonandro bakio marque 16 ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro jesosy dia nisery voalohany tamin'ny mary magadeleine na ilay namoakany demonia akeo ampedibitsika telo andro sy telo aligny ziny tsy andininy re pasteur mantsy mavoazy andininy tokana ny voarainy dia mivandravandra eo izy sahirana zany mavoaziny ka ampitahintsika hoizy ny andininy bakiny raha teo nitsangana maraina amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro jesosy ho izy mety amin'ny hatelonany sy hatelonany mo zay sa tsy miady raha ohatra nisy olo namotany jesosy tafoliagna monana ananaty izy ko dimanche izy namotaniagna atsila zafaka ny moaly asa miady zay niany dimanche jesosy nitsangana asa miady to afaka ny moaly dimanche jumoa asa miady satria ny atao hoe hatelonany sy hatelonany ny dikany afaka ny moaly nefiko baiboly zantsika le marque 16 nitsangana maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro jesosy arantsika dia hoanare tiany ty kasety ty fandaharana ity ampitahao ary ny baiboly fa izolona zany baiboly le olo minaray hatelonany mitombo amin'ny andinina lany pasteur io anazy io fa za tambodingesy tsendriky nikitika azy tamizio zany evitry tsy agnantsy tony ka rehefa milaza baiboly hoe hateloanandro sy hateloanandry nazaveny afarana to morahanankory afaka ny moaly nifitisi kizy ko maly mo jesosy nitsanga dimanche to mo afaka ny moaly dimanche mo jimoasa manakory andezantsika dimanche ny andro nitenenany raha ohatra nisy namotany jesosy no moaligny zy ino tsy sabata ny moaligny zy afaka ny moaligny zay ny magnanjeny pasteur magnazava hatelonany sy hatelonany mo tsy atomboky robia ary iverinare mo nisy olo nisy aintakitra amizay olo matolety robia ty mbola velogny sabotsy na ijona iny ijona nalaky takibondrano iny afaka ny moaligny zy kao satria hatelonany sy hatelonany aza opagna pasteur ny baiboly folo ohatra ny fijerina pasteur e ovanamitsy nytenin'andriamanitra anazeko mbala nazava raha hafa mandika tenin'andriamanitra za telo tamilaza taminao hoe za tsy agnazava telo andro sy telo aligny io za fo baiboly asaiky magnazava zy efa niteny taminany amizany ake za hoe ananianiko mbala izahandro hafa hifanifika zato isanjato nety fagnazavana anahy niany e azoko baiboly le atao hoe hateloanandro sy hateloanandry afaka no moaly zany hoe afaka no moaly ary mariny tatao jesosy rehefa pitahintsika ny samuela voalohany ampitahiny amin'ny testamenta vaovao mariny tsara be mo le hateloanandro sy hateloanandro io afaka no moaly ary zany lazako taminamo ana koa mahita ta aza dia taletera azy loatra mo antevogna na pasterero za anambola tahakiny fogna raha lenao dia ajanoko atreo nivalinteny angamba fa po pasteur hoe azavela ty nanziko nalaigny zany azavazy mo angahonakony nameky eky farany zany de zao azavela ndraiky kôtinao telo andro sy telo andro satria efa telo zany namotany zay te afototry aminahy ndraiky fagnontaniana manomboky firy ndraiky nihina avoko baiboly afaka ny moaly ndraiky baiboly e ny pasteur mayol asafaka taforiana omeko anandro fitenenana amo zany
ny kapiteny aty dia mioraka ny marabila tokotany eo. Dia tatelonany zay telonany le galy la afaka omaly. Tena raha man. Ratsy tokoa zao mahita an'izany hoe atelonany le galy la afaka omaly. Zay manko le manenina be manko hoe mandinika baiboly satria zao hoe rehefa ianao no milaza zavatra ampifandrifina am'izay mapetipety an'le hevitra zany dia raisina hoe atelonany sy atelonany le galy afaka omaly ity verset ity zany no raisina dia izay koa midika zany fa rehefa tsy nahazo telo andro sy telo alina Jesosy mamitsangana alahady dia io no anohananazy hoe afaka omaly. So ihany fa tsy misy teolojiany neto na olo mpandinikany andro fa raha olo mpandinikany andro no hoe tongava dia tsy aniletsiny anao ato zaka zany tsy aniletsiny anao satria hoe le niveau mihitsy zany ny tena tsy ao ka zay tokony tsy maniletsiny anao satria le niveau le fahalalana koa ke misy antony daholo i zavatra io fa ny andro anankiray zany hoe raha milaza telo andro sy telo alina zany ele misy andro anankiray mazava misy alina ray maizina zany natao hoe telo andro sy telo alina fa tsy afaka omaly zany fa tantara zavatra mitsanga io zavatra io tantara miseho fotsiny hoe tirana manteva mono na vazy tany Egyptianina tany sy tamin'ny Amalekita efa sekitrafo sady ny ainy ka i Egyptianina io nampitahanao am Jesosy satria hoe le Egyptianina nilaza fa tsy nihinana atelonandro sy atelonandro samy hafa mihitsy no tsy mihinan-kany na atelonandro sy atelonandro sy ny maty ao apasina atelonandro sy atelonandro fahadapangaro samy hafa zany maty sy mihina zany nyray velona nyray maty aiza le tsy dizany zany zavatra tsy mitovy zany raha izay roa zany tsy mitovy zany hoe tsy nihinan-kany na atelonandro sy atelonandro sy ny maty manaraka an'izany keo hoe ny afaka maty ny atelona andro sy atelonandro dia mazava fa na dia niteny azy ty zalahy ty hoe afaka maty zany ny alina telo sy ny andro telo dia zavatra manome maizina anankitelo zany manome mazava telo mazava be ny andro anankiray atao amin'ny baiboly zao ny lazain'ny baiboly ny andro anankiray Genesis toko voalohany dia ny fadimy Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary maizina nataony hoe alina dia misy hariva ary misy maray andro voalohany zany hoe le telo andro sy telo alina zany dia misy andro antsoina hoe mazava anankitelo dia misy maizina antsoina hoe alina anankitelo zany natao hoe telo andro sy telo alina fa tsy afaka omaly miala fondro fa zay ny hitako ato amin'ny baiboly natao hoe telo andro sy telo alina zany maizina telo andro mazava telo zay ny ato amin'ny baiboly ka dia ialafitsiny ialafondro bedabea ny aminao zany fa ny andro anankiray dia misy alina ary misy mazava roa mbifolo ora ny mazava roa mbifolo ora ny alina zay ngambany kasimobliza allo makany tonga dia bekoa tenena zany eo amin'ny andrasiteny tany sy zany teny tao anazy zany zao mamanazy azy anano teny voalohany dia zaho teny farany satria mananompo ny resaka dia zaho manakatinazy atao tsara mitsiko dalao satria atao zay pasteur tika lazaiko anareo fa miala be nazy ty hatzay isa le telo andro sy telo alina isa le telo andro sy telo alina atanareo Panogagity taloaka nisy moamo misy kaitany koa nisoma na nisoma boly na nisoma ino na dia reny famasabarazo reny dia misy kaitany ka efa maroharana zany ateny le atao teny alao kamarana le alao teny adivino teny hoe maty robia Jesosy ary nitsangana sabata alohan'ny matoandro zay zany famontaniana araiky mitomby esa sy mitomby ny famontaniana faharoa ndraiky hoe maty zoma
Jesosy ary mitsangana ny dimansy na alahady. Eo amin'ny famariparanana atsika zao pasteur Mayola sy Josara moa ny eto dia 10 minitra isan'olmo no hindesy amaramparana ity sabaraviny ity. Dia ny teny voalohany zany Josara zany no hitondra ny teny 10 minitra io. Raha mametaka ny famotanana ny teny Jesosy amin'ny pasteur Mayola za dia tsy ho valiany fa rehefa manazava iny foana ny critique dia tsy misy fanazavana zany ao aminy fa ny critique le fanazavana vitako ihany ny ataony. Ke rehefa nanontany aho hoe izy ahoana ny amin'ny telo andro sy telo alina dia mety fanazavana tsara tsy hoy Josara fa aviky baiboly. Baiboly rehefa miteny hoe telo andro sy telo alina aviky baiboly dikan'izay ny afaka nomaly aviky baiboly. No lavy ny pasteur zato isan-jato ny tenin'Andriamanitra mba enareo tiany rehetra nandava ny pasteur azy fa tsy mety zany hozy izy anefa tsy fanazavany Josara. Dia nanontany azy indray aho nanao hoe azavao ary ny anao mba fitovy mifanaraka amin'ny baiboly koa le telo andro sy telo alina mboko niteny miaraka amin'ny baiboly. Za teny laza telo andro sy telo alina baiboly mihitsy ny nampiasaiko hoe aviky baiboly izy ko hatelo andro sy hatelo alina zany aviky baiboly dikan'izay ny afaka nomoaly etetika baiboly. Amegna nazava ndray pasteur tsy miditra izy fa fantatry fa raviny raha tsy miditra amin'izany izy fa manahirana azy io raha iny tenin'Andriamanitra no resahany. Dia fantanena apetiko amin'ny pasteur alohan'ny nanaovako conclusion. Voalohany lazainy pasteur Mayola fa nitsangana raha Jesosy sabata alohan'ny maty masoandro. Omeo pasteur Mayola ho rentany rendanitra ny andiny manakofo fa nitsangana sabata alohan'ny maty masoandro Jesosy na mba harofo na araiky foana fa tsy fagnazavana ito mameno azy e. Fotry za tena agnazava tamin'ampika andininy fa magnazava azy fa aza fognona amin'ny resabe tenin'Andriamanitra. Ameo andininy hoe nitsangana Jesosy sabata alohan'ny maty masoandro fa iala telo alina sy telo andro na io moa zigny tsy voaporofona ao amin'ny baiboly zany mba tsy dirana magnazava zigny iala zigny fô anamzaha andininy fogna eky agnazavana hoe nitsangana Jesosy sabata alohan'ny maty masoandro. Za kosa fa nagnazava teto Masombahoaka manao hoe nitsangana Jesosy ny alahady maraina araka ny Matthieu 28 meko anareo tompoko ny tokosy andininy Matthieu 28:1, Marc 16:1, Luc 24:1, John 20:1. Reo andininy reo dia samy milaza maromaro fa nitsangana ny voalohany amin'ny herinandro Jesosy. Za kosa magnontany amin'ny pasteur manao hoe aizy ny andininy anankiray fotsiny milaza fa nitsangana Jesosy ny sabata alohan'ny maty masoandro. Famaranana ny zao ho anareo rehetra zay fiaina ny atao hoe fampianaran-diso dia fampianarana miala amin'izay voambarany baiboly. Ny fampianarana filozofia ny mameno azy zany ny atao hoe fampianaran-diso. Vakiko anareo ty andininy ity ataoko tsinjery fa satria 10 minutes ny anahy ity. Kolosianina 2:8, Kolosianina 2:2 andininy fahavalo. Mitandrema ianareo fandrao ho bavony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatoloko ny ratsy fa tsy araka an'Andriamanitra. Ka ho anareo rehetra zay miheno ty kasety ty vakinareo ny Kolosianina 2:2 andininy fahavalo mampitandriny amin'ny olo manam-pahaizana sy ny filozofia io andininy io. Ary zany mahatonga azy hoe tsy masaiky milaza tokosy andinina fa filozofia fotsiny amin'ny finoana ny baiboly. I Paul dia nampitandriny amin'ny filozofia ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Koa eto aho miantso anareo rehetra zay manaraka ty kasety ty raha ny baiboly no arahy nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy. Fa zao izy ny baiboly zay tarahy karaha tsy fanasy mijangajanga tsisy famantarana mety azy edy Jesosy moa famantarana mijinao edy hainy efikisy. Ke zay ny fagnazavana eto famaranana ko dia misaotinareo rehetra zay nanaraka ty fandaharana ity olon-kely moa nareo fantatra nareo hoe ity fampianarana ty miaraka amin'ny baiboly ity fampianarana ty miaraka amin'ny fahalalana fotsiny fa tsy araka an'Andriamanitra. Ka ireny fampianarana reny pasteur mba valiko kely azafady hoe konteny andronao konteny andro telo alina sy telo alina zany amendininy magnazava azy fotsiny atako teny. Faharoy amendininy araiky fogna zaho fa Jesosy nitsangana ny sabata alohan'ny maty masoandro. Rehefa amin'ny radio zany nanome nyodinika sy ny
resadresaka zay fanaovantsika teto mikasika eny amin'ity nafatesany Jesosy ty. Fotoana moa zany raha tena atao ny resaka tsy ampy ny fotoana fa dia famotinana 10 minitra sisa no raisina. Soranareo mbola nanesy 10 minitra zay zany a. Soranao koa ny dojara zany a zay manana fitenenana. Nanapoto izy fa hoe maty zomaty zao sy nitsangana alahady mitodolo ny fokiseny rehetrarehetra. Ary izy zany moa nanazava ny baiboly hoe kely ity kely ery sy mifanapany sy ny sisa. Raha naporoko aloha fa Jesosy maty 3 andro sy 3 alina dia tsy kisy teo na 10 minitra dia fitana am'izany fa mila borofo lava be zany zavatra zany. Ka ampitaina amintsika ny fanazavana hanazava azy za angataka ora za rapitso raha sitrapon'Andriamanitra mba tavaiko hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny antony hoe nafatesany Jesosy any akasaky ny herinandro. Rehefa vita ny fanazavana misafidy anakoroa am'izay tsika hoe iza no raisina. Jesosy tsy nahazo 3 andro sy 3 alina araky ny fanazavany dojary lay afako maly ve sa le Jesosy nahazo 3 andro sy 3 alina zay lazain'ny pastera fa lazain'i Jesosy fa hipetraka ao anatin'ny tany 3 andro sy 3 alina izy. Tsy fanazavana 10 minitra zany fa mila fanazavana lava be. Ka raha fitsika nakoroko anazy raha ohatra ka sitrapon'Andriamanitra ka misy ny fotoana, raha ohatra moa ka tsy sitrapon'Andriamanitra hita eo azy rehefa andaminana fotoana fa pastera tsy aizy a fa eto Madagasikara fomba fisiboka ny ivelany. Misaotratsika ny amin'ny resadresaka sy ny fandiniana ary indindika dia dindinika momba ny soratra masina tsy hoe fanakorana satria hoe nahavoy pastera Namayola nahavoy Jozary fa fanavasavana ny rariny ahitana ny fotony amin'izany tafandinina soratra masina. Dia misaotratsika zany naraka ny eno hatramin'ny farany teny Jozary telo hoe tandremo so lasan'ny filozofia ny fampianarany ny hafa. Zany zay milaza amitsika hoe tandremo so voan'ny fampianarany diso fa samy mandinika tsara zany mba ny fiteren'ny fanamasina fanamasina zany fa maheresy Jozary tsy lazaintsika izy hoe samby izy na tsy mahay fa samy mandinika io ary mifanetsikena daholo ny zavatra rehetrarehetra enganeka samy ahitany rariny sy ny fotony amin'izay fanazavana zay dia soratsika tsara. Mila tsy mibetsaka ny tena nandreraka ny pastera zany na ny andro tamin'ny kritiky naka tsy voazavany nazy te manjary iala tsy mibetsaka pastera raha mbola mitady andray ianarambitso nomeny olera tetsika ny hevitry fa tsy tafi nanazavany aminao anazy misaotra anao ary misaotranao ihany koa ny antony fa ny rambitso anao ihany ny afaka manazava ty amin'ny radio tsy maninona izany fa ny tenako dia anao ity toerana ity rambitso misaotra. Raha ianao tivasoa tsy matelarobi zany anadi sabata fa rapitso manoditsika dia misy safidy mazava tsara ny atsika amin'izay fotoana izay hoe ny alatsinainy fa enigny volana oktobra 3 igny dia ady hevitry mafana eo amin'ny lafiny amin'ny radio na fotoagna zay na tamin'ny valo sasany moa ny fotoagna ny vinivinaigny agnatanterahagna azy fa noho ny fikarakaragna teo amin'ny lafiny teknika dia tamin'ny 7 no nantomboko zany ady hevitry mafana zany ary olo maromaro no niara-niatriky tao misy vininy moa teo amin'ny lafiny ara teknika izy zany nikarakara tamin'ny lafiny ara teknika fa pokitra de sava kosa vahiny agnisan'ny mpanao gazetiny RTA na radio 105 io. Ny tenako zany Leonara dia mpanao gazetiny radio Varimanitry agnisan'ny mba niatriky ihany koa ity zavatra natao tato amin'ny era 105 ty ary tao agnatin'izay ihany koa mbola nahitagna ireo mpiaradia maromaro mpiaradia amin'ny Jozara donné izy la ty moa no voatendry hamaky teny tam'izay ary Mayola koa pastera dia nitondra an'ny Ravelomanagna zay Ravelomanagna zay moa secrétaire généraly ao amin'ny fiangonana Apocalypsy zay miorigny eto andapa eto. Mbola nisy koa izay niatriky tao ray aman-dreny anankiray avy ao amin'ny fiangonana FJKM ao izy
Razafamandimby, izy zany mba isan'ny niatiky ihany koa tamin'ity adihevitry mafana Savaraviny ny fanaovan'ny Jozara sy Pasteur Mayol ity. Vahoaka marobe koa no nitangorony tao velany tao ary niorakoraka nagnaraka zany fagnazavagna zany satria nisy radio raiky zany napetraka tao mba hinony besiny maro nandritra zay fotoagna zay. Tamin'ny 7 ny tomboky ny fotoagna ary tamin'ny 20 no niafaran'izay zavatra zay. Eto moa no andagniny izay fagnomagna miaraka amin'ny Jozara satria zany ito ary Jozara rasimo asivinay izay nagnano zany adihevitra mafana zay tao amin'ny radio 105 tao igny aligny igny. Reto koa mbola misy namagna maromaro izay mba isan'ny nagnotrongo izany zavatra izany. Igny zany mba isan'ny mpagnotrony ihany avy agny Antsiradrano igny izy ary nagnomeo ny endriky zany fanina zany. Igny zany mpiara mpagnotrogno bevoky avokoa zany regny zany nandritra zany fotoagna zany ary mbola misy maromaro tsy dia hiaraka andalo eto zareo fa satria voafetra amin'ny fotoagna. Regny zany no anisan'ny mpagnotrogno ny amin'ny andagniny ary maro dia maro koa moa ny mpagnotrogno fa tagny avelan'ny tragno tagny zareo ka tsy araka ho azo aby. Fa mbola misy zany interview handeha hitsabony ny amin'izay zavatra regnin'ologno hoe nafandraisan'le olo le fagnazavagna. Zay moa mpanao gazety tsy afaka ilaza hoe Jozara resy Mayol nandresy na hoe Mayol resy nandresy Jozara. Tsy afaka ilaza an'izay zay fa le fenoan'ny vahoaka zany afantarana hoe zoviny resy teo agnatin'ilay Savaraviny natao igny aligny igny. Ka andeha hanatanteraka zay zany handalo am'ireo zay nagnaraka zany fandaharana zany nandritra igny aligny igny afantaran'ny vahoaka hoe izany resy izany nandresy tamin'le lohateny hoe naty zoma nitsangana dimanche ve Jesosy sa naty alarobia ary nitsangana sabata alohany masoandro. Io moa ny adihevitry zay lohateny anankiroa zay ke io zany misy an'le adihevitry hoe naty robia nitsangana sabata alohany masoandro ve sa naty zomay nitsangana ny lahady marena. Ka zay zany ny adihevitry nandritra igny fotoagna igny hitandrignesagna ny besiny maro zay nagnaraka zay fandaharana zay agny afantarantsika azy hoe zovy nandresy azovy nyresy araka miseho ny vahoaka no afantarantsika ndresy sy nandresy amin'ity adihevitry mafana ty. Ny bureau-ny polisy eto Andapa ny tenanay mpanao gazety ka ary miditra amin'ity efitra anankiray izay misy an'ny chefo Sylvestre. Ka ianao miaravanao ny tenanay Andriamatoa chefo Sylvestre ka tonga ato amin'ny efitra ny bureau-nao zahay mpanao gazety. Ary misy fanontaniana zany apetrakanay aminao tamin'ny alina no heninao fa namotokotoka ny FM 105 izay misy hevitra goavana ny fanaovan'ny Jozara sy Pasteur Mayol. Ka teo anatrehan'izay dia manontany anao izahay mba nisy nanaraka ina hevitra iveanao fa tsy nanaraka. Ia, io aloha misaotra nareo mpagnano gazety zay tonga eto zay mamontany zay ary miarahabanareo koa mifahatongavanareo zay magnano fagnadiadiana mikasiky zay débat aligny igny. Tambolohany aloha moa fatsaikisaky lasa torimaso ohatriny torimaso kely za nefa ny zaniko lahy matoa moa zahay samy manana hevitrinavy izy nandray radio 105 navy radio national ka izy naloha za azafady fa mba tandrignesy fa tsara tandrignesy zay débat ataon'ny Pasteur Mayol sy Andriamatoa Jozara zay de vinoko zay le radio national nanaraky igny zay za afaka tamiko le torimasona ary nafinaritra za le zavatra satria efa elaela zay narignesantsika ary nafitantsika Andriamatoa Pasteur Mayol tonga teto nagnano fampielezan-kevitry zay mikasiky le filoagna le juroany igny aloha mikasiky le haly igny tegna nafinaritra aloha satria mbola lesy azo tsoahany koa
magnaraka le torohevitry amin'ny fampielezana ny filazantsara ke tegna nampizanahany igny nahafapo zaho zany ny tenina valiny andriamatoa Jozara tamin'ny pasteur Mayol ary nahavaly azy soamantsara satria araka ny fiverako azy manokana amin'ny tenako manokana zany seky hakatsara le filoagna le juroany zany fogna izy fo tsy manome hasiny le filoagna ankoatrany le apocalypsy le hitsanganana tsisy hasiny aminazy zany le filoagna ankoatran'izy zany na katolika zany na protestante na FLM na ino fa ile apocalypsy le hitsanganana izy zany igny zany tegna omeny hasiny fo ankoatran'izany tsy viveriny zany hasiny tsy omeny hasiny zany le filoagna ankoatran'izy ke anatin'le mbo mahagaga zaho sady tsy mahafaly ia ary raha mifijery miangatra zany anao manaraka tevitra hitanao fo misy ihany resy ary misy ihany tsy resy mahola fahitavana le hevitra zareo zovy ny tegna somary tsy atiampy le ia tamin'ny aly igny aloha hitako aloha matoa tsy na io ohatsy le tsy fampiteny le tontolo aloha fandraisako azy aloha nahavaly azy resy aloha izy le pasteur Mayol voavaliny andriamatoa Jozara soamantsara amin'ny antsiprieny antoko tsy andininy ny zavatra tiany voazavainy ia ina zany afaka mba tiany sefo ampitaina amin'ny vaokany andapa rehefa nagnaraka ina tevitra io ia misaotra anao mikasiky ny fametrahana fanontaniana ny zavatra tiako lazaigny amin'ny vahoaka zay nanaraka azy igny oka tsy hoazin'olo ribrebé igny zany amin'ny filoagna zay juroany zany atsika rehetra fo samy mijoro samy Andriamanitra rery ihany no tompony aza meky no voahodinkodiny lohan'ny ologno manokana karaha iny ia ary farany dia farany sefo zao mivavaka amin'ny antompona iny zaho ao amin'ny FJKM le falasan'ny tompony tena fa déconne koa amin'ny FJKM amin'ny FJKM lapepanasy ia zay zany le fomba fijerinao ka misaotra betsaka sefo nanome le fanazavana ary fahitavanao iny adevitra tamin'ny alina iny misaotra betsaka ia misaotra atsika sirary aby misaotra tompoko misaotra ny fandalovana rehefa ia Rakotoson Jean-Félix ianao mampetraka eto andapa ary anisan'ny vapory bazary ianao ve mba anisan'ny nanaraka atevitra lahaly fanaovan'ny Jozara sy Mayol iny tamin'ny FM 105 iny tegna nanaraka mihitsy natopoko jusque tamin'ny farany ia ary ahoana fahitavana le scoly ahoana fahitavana le adevitra ile adevitry ny fahitako azy tegna lataganda mihitsy India Mayol raha fandinihako azy teo anatehany India Jozara raha ny fandinihana ny soratra masiny mikasiky ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny andro alahady sy ny lazainy India Mayol fa nitsangana tamin'ny andro sabata Jesosy tamin'ny andro sabotsy tegna tsy nahitevitra mihitsy India Mayol araka ny fandinihako azy nagnaraka tekasendavana ia katika zany raha azy le raha tena fragny nisy resy zay lalahady zay tegna resy mihitsy satria ny raha nangatahany India Jozara tamin'azy mba miazaha pasteur Mayol ny antoko sy andiny milaza fa nitsangana tamin'ny andro sabotsy i Jesosy narirarira India Mayol ty tsy nety nyvaliany jusque tamin'ny farany ka zany zany midika aminahy fa tsy nahita hevitra India Mayol lahaly tafitsy India Jozara ianan'iny tsy namieny teo ampabemasony voko sesena teo an-tokotany ny andiny le nangatahany India Jozara taminy ia sotanao ary iny zany mba hafatanao eto amin'ny vahoaka andapa raha momba Mayol ty no resansika ny afitanahy raha mikasiky ny India Mayol mivoaka ny andapa ary indrindra moa ha mahatompoloana zaha magnatany voalohany amin'ny andro alahady ahy dia mampitandriny ny vahoaka sao dia voafita araka ny teny India Jozara ny filozofia ia ny baiboly ma tsy aharony India Mayol amin'ny fahaizana filozofia sy ny matematika zany ny baiboly anefa théologique zany ny baiboly India Mayol fa niafatra mivoaka ny andapa dia oka tsy voafitako India Mayol atsika kristiany eto mivoaka ny andapa amin'ny ty apocalypsie anazy ia anao zao mivavaka amin'ny frère
vakatetsika ema Reo hoe raha nizaha avy efty lahany anao, iranao fa resy tosiko na eo. resy tosy tanteraka mihitsy izy amin'ny fanazavany ny advezara raha olona nany bôligny izy tsy nahitevitra fa nijojony by fondrony amboky Tabetsaka frère eny toko tsisy tenako nabavy arlety zay manontany ny fitinao. Mba nisan'ny nanaraka ny ady hevitra tamin'ny aly zay ianao fanaovan'ny Jozara sy Pasteur Mayol ny arlety. eny toboko nagnaraka za arlety izy tambody angeziko afanareny zay tamin'ny radio ary ave koa zany nandeha koa lahaliny za ndraiky tsy mivavy medvantiste fa mivavy katolika nitandregny zay lahaly jusqu'à farany ary niady hevitra njareo mikasiky le ny andro ny fatesa sy ny tsanganany naraha ny bevoly ny monsieur Jozara nihitany miadiny le bevoly fô nin'ity Pasteur Mayol tio nizahany ny bevoly karaha tsy mifandray aminazy ke miangaby atsika vahoaka andapa namfaritra amin'ny faritra andapa mboza magneky riboriben'olo na zovy ologno avakany na zovy avakany ôka atsika Katolika zany tena nifandiniko zany mba hanaraha hanao ny ady hevitra ary isan'ny tsara mahafinaritra zany ianao nanana fanavategna nanaraka iny ady hevitra mafana favotra fa tena isan'ny kristianina tokoa anao fa tena tia karokaroko momba ny soratra masina zany ka engany tompo io mba tsy tsirairay azy ohatra betsaka raha misy ady hevitra ny magnaraka vokanao mba hanaraka koa mahatavanao tena mariny satria misy mandrebireby sasany raha koa zafa tsy fanaraka ny beboly dia oka tsy hanaraka ohatra betsaka aty mba lety magnoloana le ady hevitra lahaly hevitra farany amina hevitra lahaly misaotra monsieur Jozara ary mangataka azy za madama le mboha andresy olo mandrebireby olo andrebireby vahoakantsika eto ary mangataka anahy koa Jozara mbola hanindalindali bebeko momba an'iny anazy any aneneo na za tsy vaky medvantiste fa ravoravo za